vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba Nanisik ang punyang palay aminiran Fakamasitoerana koa ny mpitera teo anatin'ny hafatra raha mba mety a aloha tsy dia mivezivezy tsony mba ho fanajantsika an'Andriamanitra fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra raha tamin'ny nandalovako farany taty a dia mbola vitsivitsin'izao nareo tamin'izay farany tate raha zavaina zany hita hoe mandrosinareo aty izy aty tao aleloia mafy zany tsy amin'ny Antananarivo ange zany resako zany fa nareo aty io se hita fa mandrosinareo aty a satria dia atao ambadika ato sao dia hika olona tsara mihitsy ary reny le andre misy mipetraka reny seza reny ay eny ary mipetrapetra eny amin'ny trottoir eny inona moa eny amin'ny escalier eny fa tsy maninona raha mety fotsiny dia tsy mivezivezy a mba ho fanajantsika an'Andriamanitra rehefa tapitra mihitsy fivezivezena vao mijanona vao manomboka moa zany tena maro baiboly dia mazava hoy ny voalazan'ny Malakia manao hoe raha ray aho ozy izy dia ahoana ny toyany aiza zay ajako ary raha tompo a aiza zay tahotra ka eto tsy tahotra pastera kory no tsy hivezivezenao fa tena fanajantsika an'Andriamanitra mihitsy atao aleloia mafy zany sa moa fotonga omaly arivo zay dia lavitra ihany le lalana ty aminareo satria eritrereto hoe 4 kilometatra moa fianaratsomaka ty 198 nefa fianaratsotaninarivo satrany amin'ny 400 mahery 406 plus 198 firy zany fa 600 no any dia maha-olombelona mo tompoko reraka ihany indraindray le vatana nefa na dia reraka raha mivatana tsy haiko mba mandinika ihany hoe tsy haiko na nisy atsasakadiny ve no natoriako tamin'ny alina sa fefakadiny fa dia mivavaka ho an'ity fampianarana androan'ity a ataovy aleloia zany hatramin'ny fotoana koa moa zay fanandraisanay ny décision hoe ho aty zay a fanendrena sy ny sisa dia efa nitolona mambavaka ihany koa zay inona moa ny antony zany ry havana satria no nareo tena tsy kilalao zao fotoana tsika zao a tena tsy kilalao tsy kikivazivazy tsy resaka kabary ny mpitondra fanjakana na kabary ny manam-pahefana tsy resaka zany ty fotoana androany ty fa fotoana ionatsika amin'Andriamanitra tsy ampy ny aleloia anao fotoana ionatsika amin'Andriamanitra lay Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany lay Andriamanitra tompony hery sy fahefana no atsehatsika eto androany ataovy aleloia mafy fotoana enikaja enim-boninahitra ny fotoana tahaka an'izao ry havana ka raha fotoana atrehan'ny filoham-pirenena raha tsy misy nizaniza afaka mivezivezy dia miezamba mifantoka tsara miezamba tsy mivezivezy na ny ankonanao aza dia izao fehezina tsara mba hanaja an'Andriamanitra anatin'ny fitariana fotoana eo dia mivoaka be makano mihitsy moa zany le feo mivoaka makany ivelany ihany dia manany ihany
misy manany ihany ange mandalo eo tazako anaty fiara ao maniratsira eny ananonanina rehetra eny de malahelo mampalahelo de zao tsy fantatry le olona ny tena lalana ry havana fa raha fatany hoe ato amin'ity lalana ivavahantsika ity zao toeram-pivavahana zao no tena misy fiainana, misy fiadanana, misy fahasambarana, de nyrohatra niditra teo daholo reo olona rehetrarehetra eo, miara-niditra teto daholo reo olona rehetrarehetra eo. Atao very aloha mafy fa sangianonareo ty miafina amin'ny masony zany, no ajambaina amin'ny masony tsy alala ny fahamarinana, fa ianao no mitomiray anantona an' Jesosy androany. Atao very aloha o Jesosy tsy misy mahay manantona raha tsy maninona ozy izy. Teneniny akaikinao Andriamanitra mihitsy, Andriamanitra ray no nitaonanao anantona an' Jesosy androany hoe mba fifaliana ho anao ve zany miaona am' Jesosy zany? Amen ve? Ho anahy manokana aloha fifaliana ho any miaona aminareo, kanefa mbola fifaliana mihoatra lavitra noho izany ionatsika am' Jesosy am'ty fotoanandroany ty. Iona aminy ianao reny manao mainy reny, iona aminy atsapany heriny, atsapany fanafany, atsapany kasika manokana avy aminy. Ataovy aleluia mafy. Reo zay tena mana tena ny Jesosy am'ty androany ty, anao zavatra eo amin'ny fiainanao izy, anavaka anao eo amin'ny fiarahamonina misy anao izy, any amin'ny sehatrasa misy anao any, anavaka anao izy raha lasa anabavy. Amen ve zany? Aleluia. Aza manaiky tonga eto zany de miditra marary mivoaka marary, miditra tezitra mivoaka tezitra, miditra eto malahelo mitanondrika mivoaka eto mbola malahelo sy mitanondrika ihany. Dikan'izany vorovory fotsiny ianao fa tsy natsapa nininy, fa raha mba niditra teto ianao miaraka amin'ny enta mavesatra ao de ho tsapanao fa vity ty fotoana ty, nentinao tao am' Jesosy ny enta mavesatra sy ny zavatra mampiasa saina fahatratranao, omeny fitsarany ianao, omeny fiadanany ianao. Ozy izy hoe fiadanako nomeko anareo tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao. Ataovy aleluia aza. Tsy haiko nareo fa ao amin'ny tompo ankery olona misy fifaliana tena. Oh, renao any anaty any mihitsy le izy fa tsy fifaliana mbamboarina mijery Mr Bean sy mijery Gottlieb. Tsy ohatry zany ny fifaliana manompo tompo, fa fifaliana any anaty zay tsy voavidy vola ho tsapanao zany androany eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa avokisa-pifaliana ny eo amin'ny fanatrehany. Inona hoe ny eo amin'ny fanatrehany azavady? Inona zany hoe favokisa-pifaliana zany? Vokininy ianao. Teneno izy ianao malahelo elo, voky fifaliana ianao androany hoe reny le tsy mba mainitsika fa miraikitra mihitsy ny tare, rito amin'ny tananao mihitsy ny vavanao mbo itsika. Satria na ny antony efa zatra an'le fiainana mozatra, tsy inona ny amin'ny fiarahamonina dia tsy intsika tsony ao an-trano, tsisy tsikitsiky tsony, fiainana efa longolongo lava, vary koa moa tsisy, mivola tsy misy, fiainam-pitiavana maina, tsisy nininona vanina, normalina be raha longolongo foana amin'ny fiainana. Fa androany iova ny fiainanao satria eto Jesosy anafaka anao izy amin'izay zavatra mamatotra anao, amin'izay zavatra mangetra anao, anafaka anao Jesosy, hiditra tsetra eo amin'ny fiainanao Jesosy, anao fahagagana eo amin'ny fiainanao Jesosy. Aleluia. Aza manantena hiala maina eto zany, teneniny akaikinao, aza mba manantena hiala maina eto zany, mba manantena andray zavatra avy amin'ny Jesosy ry havana. Raha nova fiainana ato amin'ny Jesosy ny tena lalana tsara indrindra. Ahoana hoe azavady? Raha nova fiainana izy ny lalana tsara indrindra, izy ny lalana sy fahamarinana ary tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alala zany io. Raha ianao mbola mitady fifaliana akoatrany ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, hitady ianao fa tsy ahita. Misy olona nke zao any ambadimbadika any dia mieritreritra fa any amin'ny resaka fampotsampony misy fifaliana e. Tsisy ihany, misy ihany fa fafinaretana vetivety, dia avy eo dia mandeha ihany ny adi-tsaina. Fa atao amin'ny tompo ry havana, fifaliana isan'andro, fiadanana isan'andro, fahasambarana isan'andro, atsapan'izany eny ianao raha lasa anabavy. Zay le hirantsika teo hoe Jesosy Kristy raisoanao fa inona ozy izy? Raisoanao fa fiainana izy no amelombelona amin'ny fonao, izy no ame fiadanana be ho anao. Aleluia. Hitanao ny tompo namola le ho hevitra pastera mandresy ny herin'ny fampisaviana. Matoa ny vangin'ny tompo amin'izany loha hevitra zany, mpanompon'Andriamanitra izy tsy niantso anao hoe
ohatr'izay le izy fa defa tsika moa mandeha araka amin'ny fitarian'ny tompo eny to zany na mangin'andriamanitra amin'ny mpanompony dia tsapan'andriamanitra ihany koa hoe misy zavatra mety voasakatsakana any amin'ny fiainanao any mety misy zavatra tsy mandeha tsany ny arabarotra any amin'ny lafim-pivelomana sy ny fiariana rehetrarehetra any. Vity ty fotoana ity miova ny tantaranao. Vity ty fotoana ity miova ny tantaram-piainanao. Tenanao zay ny akavy sy ny akavananao. Vity ty fotoana ity miova ny zavatra rehetra hoe. Misy olona mino an'izany ve tonga eto? Ianao ihary. Azy amin'izay. Ianao raha mbola hita ambonin'ny tany mifantoka tsara. Ianao raha mbola hita ambonin'ny tany, tsika raha mbola hita ambonin'ny tany dia ianonareo ty misy olona foana reo olona ampiasain'ny devoly ampiasain'ny devoly aninona? Amotika atsika, andrava atsika, andetika atsika. Misy olona maninona foana? Sany amin'ny fiarahamonina misy anareo tsisy olona ampiasain'ny devoly. Aty amin'ny sisisiny sisy tany ohatrany anareo aty nareo mantsy hoe fa azo lazaina hoe côtier any aty aminareo aty efa somary mivoaka n'Antananarivo tena mbola manjaka ry havana ny herin'ny maizina amin'ny faritra misy anareo ohatran'izao. Ianao tsy mahalala fa ny ambadika any dia misy olona mikendry napotika anao foana, misy olona mikendry anrava anao foana, misy olona mikendry andetika anao foana. Fandroany reo tetikady rehetra ny eritreretiny anam-pitenanao totohatra ekaranao makany amin'ny voninahitra, totohatra ekaranao makany amin'ny tanjon'Andriamanitra. Ataovy aleloia mafy, amen ve. Misy olona foana ampiasain'ny devoly, misy olona ohatran'ny be fialona an'izany vao mba metimety kely ianao dia efa tsy zaka ny sainy. Za aloha dia mino ao ambadika ny fotoana tahaka an'izao misy olona ho asandratr'Andriamanitra iainga avy any amin'ny toerana misy azy ho any amin'ny toerany voninahitra. Ny baiboly Andriamanitra manala mantra eo amin'ny vovoka ary mametraka azy eo amin'ny toerany mpanapaka. Andriamanitra manala ny malahelo hiala eo amin'ny zezika ary mampandimby azy ny sezam-boninahitra. Reny manao amen reny ho tanteraka amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ho alan'ny tompo amin'ny vovoka ny anjeranao ianao sy ny ina ihany koa lavenina mety ny hosenanao fa ho hitanao zany hoe fiainana tahaka amin'ny fotoakandro maraina zay mihamazava mandrapitatao vonan'ny andro. Fiaina marina tompoko dia ho tahaka an'izany. Atao aleloia mafy tsara, amen ve. Aloha hialina ihany zay hialinanao, aloha anapotika ihany zay anapotika, fa raha tsy potika amin'ny pasteranao tsy potika koa ianao mpiara-mivavaka aminay io. Iza mony tsy namotika atsika ry havana, tsika zao zany ezahana potehana foana, zahana ny ravana na misaviana tany mahajanga. Fa mifamosavina na misavina atsika ny vao maika totohatra ny ekaratsika ho amin'ny fisandratana. Taovy aleloia mafy. Io famosavina io ho reseny eto ny heriny androany. Raha misy famosavina manaranaraka anao avy any mibloke ny asanao, mibloke ny varotrao, mibloke ny fivelomanao, ny fambolenao, ny fiompianao, ho azera tanteraka ny herin'ny famosavina. Iza mahery ny herin'i Jesosy sa ny famosavina? Ody ratsy sa ny herin'Andriamanitra? Zany ke tenenako fa tsy diso lalan'izany ianao tongeto. Miomana ny amin'ny tantara-penan'ny olona iova tsy mibadika ambany amboniny. Ny ianao nge ny resahako hoe miomana ny amina fiovantantara, fiovan'ny-pejy ny fiainanao, fiovan'ny dinga ny fiainanao. Ataovy aleloia mafy. Tsy voatery nomaly foana ry havana ny androany raha ianao no nahitanay tamin'ny voalohany dia ianao hoe tony ve ny pastera ho arahanako tsy ara iletika amin'ny tony. Tsika famosandatra mantsy zao tonga ty iosy zao taovy aleloia zany. Sa dia mijova mbelona amin'izany foana. Tsika io tahin'Andriamanitra tsika io ry havana, matanjaka amin'ny mpanohana atsika. Iozonareo zao hoe vao ny oloko Antananarivo moa matanjaka ka tsy hiteny an'izany moa ry pastera. Fa teneniko aminao koa fa raha bourse ny 3 frères bourse raisina isan-kerinandro tsy mahavita anay zany. 2 andro 3 andro raha be indrindra. Fa eritreretonareo mba mahatoy izao atsika fahasoavan'Andriamanitra. Aleloia. Ndao aloha toy izao kely le fanazavana teo. Maninona misy olona ampiasain'ny devoly anravanao, anapotika anao, andetika anao. Satria enonareo ty miara-miaina amin'ny eo ianao dia matahotra izy sao dia ho lasa lohany ianao. Ahoana hoe azavady?
tenenako ianao io nge misy olona matahotra sao dia ho lasa lohany ianao hoe matahotra izy sao dia ianao no tafitanoa izy dia atao ninona amin'izay ianao amin'ny saviny amin'izay ianao kikisany dolo ty tapakazo rehetra ty le lafiny dolo ny tany ravo rehetra sy ny tantely sy ny tsy fantaritsony sy kina ny moara sy ny odiody ratsy rehetrarehetra haninona amelezana anao nefa ianao rehefa mba mampalahelo kely io mbola amin'ny saviny ihany fa saingy zao ohatry ny manahy izy hoe ty ohatry ny tady ohatry ny miaingy zany ny fiainany ty fa ndao amin'ny saviny alaivony akanjony miay ery amin'ny tady fanazany ery alaivony dia tongony alaivony zao andao-piteny izy tsisy olona napotipotika fiainan'olona fotsiny zany raha tsy misy fialonana ao ambadika ao satsy zany ve misy tahotra ao anatiny ao satria miainao antsika mivavaka eo ngereo za moa ka tsy lizy koa raha kabary dia mety tonga dia nalefalefako tany fa miezaka mihitsy amin'ny concentre tsara ao am' Jesosy inona le zavatra ho zaraina tompo dia inona le dingana mila fantatry zay tolo reo satria tsy isan'andro ange zay ny akaty aminareo e dikan'izany ny zavatra zaraina aminareo androany tena révélation avy any an-danitra afatra avy any an-danitra afatra avy amin'Andriamanitra zaraina ho atsika mianakavy mahaino an'le feo velany eo dia tena vazavaza ane zay zany pitarika fotoana zany ankatay tikakofa ozy normal ihany le oro raha manany ihany any velany ihany ohatrany tena miantso votseo zay Jesosy maty zay raha tsy eo ianao Jesosy ohatry zany foana ny ianao velany eo raha mba misy milamindamina dia 5 minitra miankatay miaoery ary izy ty mbola amin'ny telo vao tapy tenena kaikinao amin'ny telo izy ty vao tapitra hoe dia ny sasany zao mitsitsiery izy satria sao dia tsy aharitra hatramin'ny telo fa ny any sasany efa farina sady zao feoany ao anatinaty olona ao raha lasy anabavy raha tena fantatrao fa Jesosy no antony fiainanao dia reny mihitsy mifanaovana azy ho any amin'iza moa zay Jesosy iza moa mba hianteranay omeo hery zay hiatrehanay am'ty fiainan'ty tatano zay Jesosy aza vela hiady rery zay Jesosy reny mihitsy mifanaovana azy tenenina kaikinao tairikely reny mihitsy mifanaovana azy maro amintsika nge enoy aloha maro amintsika nge nefa tany amin'le ohatran'izao taloha etry foana fa ny aretina ihany ny olana ihany ny ady mivady tsy mety miova nefa ty ato mandeha ihany ny devolo mamely anao ihany tsy miala le izy am'ty ny velanka zao maheno an'izany ty fotsiny neny fa ianao mahita maso sy vavaka kely le pastera no mivavaka fa le olona rehetrarehetra mietsika amin'ny fihetsepo fotsiny maran'izany Andriamanitro hitanao ny adiny reto vahoaka ireto maro ny ao am-ponao tsy voaloatranao teo anatrehan'Andriamanitra ny adinao ihany le pastera no ohatry mba mivavaka atao am-piangonana eto sy pastera rery mivavaka miara-miantsoantsika miara-mitady an'Andriamanitsika miara-manome voninahitra an'Andriamanitsika zay ime alao ime zay anakory alao anakory zay anany ihany alao anany ihany tsika tsy maintsy mitady an'Andriamanitra ho any amin'iza ndray moa tsika ho Jesosy hoy Petera ozy Petera ho any amin'iza moa zay Jesosy ao aminao no misy miteny ny fiainana mandrakizay ataovy aleluia mafy ka raha misy manany ihany any ivelany raha misy mitsanga lela any ivelany vo maika hivazina misy kokoa zay atao aleluia mafy zany rehefa mitady an'Andriamanitra ry havana tady vatosoa re ty aminareo militra anatiny elany tsisika le vatosoa kely oatra n'iny volamena kely tsy haina 4 grama ny taidavina any sasany moa dia maty io tsahantany ihany fa nohony amin'le fitedavana dia lasa mitsofoka anatiny elina aty mihitsy le lalan'le izy tady le safira sy ny sisy io ka zavatry ny tany kely io raha re olona zay vola mety ho lany ny azo avy aminy misisika mafy mihitsy ianao natin'le izy indrindrindrindra fa mifitedavana an'Andriamanitra reo zay tena misisika androany ahita an'Andriamanitra ianao reo zay tena mivavaka androany andre an'Andriamanitra hiteny aminao ianao amaly ianao ny Andriamanitra hivavahanao aono zy izy antsoy ady ahoana ozy izy ary ampisehokinina ony zany ange io raha lasana bavy jereo fa zay tena mitady an'Andriamanitra ihany ny tena mahita an'Andriamanitra
teneniny raikinao enganembe anao zany teneniny paster zany taovy alleloia mbola mampilitra ihany mbo tafilitra tsara ianao misy olona nge eny fiarahamonina mody tsara resaka aminao salamo ina fiarabana ty aminao ina fiarabana akory aby akory aby mody akory aby nefa maria nanonary poteo io mody mitsikitsika ina vavao nefa izy zao naka niatana akanjo lao teo am'le fanahazana tetsy mody mitsikitsika aminao izy fa ny ao an-tsainy poteako ty ozy izy ianao ko moa epipatsorana salamy mahere nefa anao sady lasa saina hoe i naka niatana akanjoko teto izany naka mibakirariko teto izany nandroka tany tetsy ananina tetsy tsy iza fa le olona be felonana le olona ampiasain'ny devoly tsika ngery olona miaina eto amin'ny tany feny fahamaizinany fa ianao ity aizina amin'ny manarona ny tany aizy-pito manarona ny firenena fa aminao ny mpisahan'ny voninahary Jehovah ry fiangonany iosy sy manodidina sy ny mpanompon'Andriamanitra eto amin'ny mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ataovy alleloia amen ve be de be ny fomba andravan'ny olona ny fiainatsika andravan'ireo olona ampiasain'ny devoly ny fiainatsika ao ny resaka famisaviana zay loha hevitsika androany eo koa ny resaka fanaratsiana fiampangana fansorapotaka hitanareo ny any amin'ny fonja any tsy voatery olona ratsy daholo ry havana ny any amin'ny fonja ary ny tena manao ny adalany ary ny tena hafamaina ndraindray fa ny olona nampangaina ndraindray no sorapotaka reny ndraindray no mitoboka any anatin'ny fonja any fa ninninna raha lasanabavy ianonareo te planin'ny fahavalo ny planin'ny fahavalo tsy lehibe lavitra noho ny planin'Andriamanitra ho anao sy ny fiainanao ataovy alleloia mafy fampidirana zay fa teboka telo ny resako zako fezina arak'izay azo amezana azy araka ny fitarihan'ny fanamasina ndao resantsika eo amin'ny teboka voalohany no hoe nitanjon'Andriamanitra ho antsika amin'ireny fanapitehan'ny olona atsika ireny inona moa nitanjon'Andriamanitra ho antsika ry havana amin'ireny karazana famisaviana fanapitehana fanaratsiana fansorapotaka ataon'ny olona atsika ireny Jaona toko faraky ambin'ny folo Jaona toko faraky ambin'ny folo no jerentsika raha tsy manana baiboly dia mihaino tsara Jaona toko faraky ambin'ny folo dia ny andininy fa efatra mpapazava azy dia amin'ny andininy fa telo zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary izy miravavy dia naniraka tany amin'i Jesosy anao hoe tompoko indro marary ilay tianao andininy fa efatra ary rehefa reny Jesosy zany antony ny aretiny zany ary rehefa reny Jesosy zany dia hoy izy azafady tsy ho fahafatesana ny antony zany aretiny zany fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra tao alleloia mafy mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra veriko ndray mandeha amin'ny andininy fefatra ary rehefa reny Jesosy zany dia hoy izy tsy ho fahafatesana ny antony zany aretiny zany fa ampisehoana fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra tao amainina mafy any zany Genesis toko fahadimapolo andininy faharoapolo Genesis toko fahadimapolo dia ny andininy faharoapolo zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ianareo no ny saina nisy ratsy ao no Josefa mantsiny ralany fa Andriamanitra kosa ny saina izany hosoa atao alleloia zany anao tahaka ny amin'izao anio zao amelona olona betsaka amen na ve mitsaka kely lasa saintsika ndraindray ny amin'ny hevidratsy ataon'ny olona eo amin'ny fiainatsika mandiny tena mihitsika hoe za ve ny ratsy toetra za ve ny tsy mahay miara-miaina aman'olona mahatonga ny reto olona manodidina reto manapotika maninona no asian'ny olona ratsy
Za mba miezaka ihany mifandray aman'olona, za mba miezaka ihany mba tsy miavinavina aman'olona, miezaka ihany mba mifandray amin'ny manodidina. Fa maninona reo manodidina reo ihany ny lasa ampiasain'ny devoly anapotika ny fiainako. Raha ny tantaran'ny Lazarosy dia inona ny zavatra nisy tamin'ny fiainan'ny Lazarosy? Narary izy. Lazarosy moa ny anadahany Maria sy Marta. Dia rehefa narary izy, tao anatin'ilay izy mbola narary iny, dia naniraka tany amin'ny Jesosy reto rahavaviny reto, ndana mbalazao amin'ny Jesosy hoe marary hono hoe le tianao. Marary efa ho faty izy ato, fa ndana mba tenen'i Jesosy. Tonga tany amin'ny Jesosy le tatitra, dia rehefa reny Jesosy le izy, nietsika teo amin'ny toerana nisy azy ve Jesosy? Tsy nietsika, tsy nietsika izy fa nijanona teo. Fa ho fotsiny Jesosy, tsy ho fahafatesana ny anton'izany aretiny zany, fa mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra eo aminy. Ataovy aleluia mafy. Avelan'Andriamanitra mihitsy ry havana, isy ny famosaviany, isy ny fanapitehan'ny olona, isy ny voroka ataon'ny olona, isy reny aretina tsy sitrapanafody ohatry ny alefa midevoly eo amin'ny fiainantsika reny. Ny antony reny dia zao, tsy ho fahafatesana ho voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra, fa ny hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra ao anao, eny amin'ny fiarahamonina misy anao sy eny amin'ny lafikavanao. Reny manao amain'ny reny, mitetika ady rehetra ataon'ny fahavalo, dia vao mainka aposaka ny voninahitr'Andriamanitra eo aminao reny. Atao aleluia mafy. Bloquen'ny olona ve mivarotra ataonao? Izy mody tonga marena be dia mamafa-tsena eo amin'ny tsenany eo, sady mandrarandraraka zavatra eo amin'ny tsenanao. Ianao tsy mahalala n'in'inona, miala avy any ianao andeha hivarotra, efa misy zavatra niraraka nefa efa maina le izy, tsy hitanao akory. Varotra ianao, bloqué tanteraka amin'ny varotra ao. Tsisy zavatra mandeha ny teny ianao Andriamanitra. Ohatra mba mivavaka ihany ange zay tany am-piangonana, ohatra mba tena nanolo tena ihany ange zay, tena nangataka ny fanamasina ane zay, fa maninona ny bloqué ny varotra ataonay? Maninona ny tsy mandeha ny tsenanay? Maninona ny zavatra rehetra ataonay ohatra ny tsy mizotra araka ny tokony ho izy zany? Alao anapotika zay te anapotika, alao andrava zay te andrava, fa raha Andriamanitra miasa ry havana, tsy misy mahasaka anazy rehefa hetsika amin'ny fiainanao izy. Ataovy aleluia mafy. Teneno namanao manantsika manana an Jesosy hoe aonao izy le iry tsy nanenina ranan'inona, tsy nanenina ranandray anao Jesosy. Za aloha hoe tena nanompoky ny tompo sy nidirako lalina tamin'ny fampona tompo, indrindra tato amin'ity fiangonana misy atsika ity, 20 taona mahery zay. 20 taona mahery, 30 taona latsaka kely. Mety ozy ngamba sasany fa pastera 4 taona, alao tsy resahana. Aleluia. Njary variana amin'ny taonako fotsiny eo ianao, fa alao aloha Jesosy ny resahana. 30 taona latsaka namponay ny tompo, fa hatramin'ny androany, henonareo ty, hatramin'ny androany mbola tsy nanenina zay niarana andeha tamin'i Jesosy. Tsy mbola nanenina hoe naninona ary zay no mivavaka tamin'ny tompo fiangonana amin'ny tabatabo tony, tsy mbola nanenina na dia indray mandeha azy. Za dia tsy navita fianarana, tao anatin'ny fianarana no natson'ny tompo. Tokony mbola nianatra mihitsy ary za tena tia mianatra, fa za mbola anatin'ny tena mianatra iny natson'ny tompo anao ny asany. Fa na tsy azo koa raha ny diplôma mba azo ny afo, henonareo ty tsy nanenina niaraka tamin'i Jesosy. Ataovy aleluia mafy. Eny misy lalatsarotra ny lalovana tamin'ny famponan'ny tompo, misy ady mahamainy sedraina tamin'ny famponan'ny tompo, ary zay ady tsy nandalo ny manenina, zay olana tsy nilalovanao ny manenina. Fa tena miala ny ady anankiray dia misy ady hafa, miala olana anankiray dia misy olana hafa, miala zavatra manahira anankiray dia misy zavatra hafa ndray atrehanao. Feno olana ny lalana ny lalovana tamin'ny famponan'ny tompo, fa hatramin'ny androany tsy mbola nanary anay Andriamanitra, tsy mbola nafoy anay Andriamanitra. Le Andriamanitra tsy nanary anay nandritra an'izay 30 taona latsak'izay, tsy hanary anao koa izy raha lasy anabava, tsy hafoy anao izy. Iny anao efa mitady ho rendrika iny dia hitsotra amin'ny tanany mahery zay tsy foy fa mahavonjy, dia ampiakatra anao avy ao anaty lavaka fandringana, dia hitondra anao any amin'ny anjara voatendry. Zay mino an'izany ho tanteraka aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia. Mararina re le tsy mihinan-kanina, ile fo isan'andro tamin'izany fotoana zany tsy mihinan-kanina, vola tsy misy, ny asa tsy mandroso. Ianao narin'ny fianakaviana, marary ange zany ry havana. Tena nona foana. Zany anohanany zany tompoko teny efa hieniko teny efa ohatran'ireny efa miatra makoditry ireny tamin'izany. Henonao mihitsy ianao isan'andro ao famponan'ny tompo, miaina poa isan'andro.
any ka tsy samy lanja tsony samy lanja tsony satria efa fantatro mihitsy efa miaina isanandro tena miaina isanandro fanenjehany olona vao maika tena miatra amanainy zay mahitanao koa amin'io ianao le miaina isanandro fana ny olona zany arakaraky ny anompona ohatra miadongadonga miamahazo aina fa ianao arakaraky ny anompona tamin'izany fotoana zany sy tena atao anatiny ady ianao miamahi de ozy le ozy dolo ny manodidina anao tena raha ohatra anareo aloha le vavaka mampandositra mihitsy mampandositra mihitsy ozy izy fa jere ty aianareo ngambinareo mahindrindra ao amin'ny fiangonana misy anareo ary marina zany mahindrindra sasany mbola mba bebe taolana ihany de voafina ny fahiazana fa ianao sady kely taolana no mahi rakaraka do ohatrany sokatra hitanao le tenda tsokatra le mozatsojana kely ohatrany re tena mirovoro tena ka ianao rehefa manana de lasa mirozaka lasa ohatry ny antitra be zany ianao rehefa diso mahi loatra fa nazany ara zavatra anatrianay zao foana ny tao apoko tsy mandrak'izay ny fahoriny tsy mandrak'izay ny fijaliany tsy mandrak'izay ny fihizantoetra lalana lalovana ihany zao aloha amin'ny famponany tompo ataovy aleloia mafy fa zany anohanany zany ohatrany tsy hitadidiko tsony raha tsy hoe mifatihanina nga amin'izao vanim-potoana ankehitriny zao so zany tsika lefa mba mihinana de voky de mitera ny anaran'i Jehova ataovy aleloia mafy zany tsisy raha hitantara ny adina triako eto de ngamba ozy ianao manao hoe ary tena be loatra ny adina tri andry pastera zany ngamba mahatonga azy mbola mijoro tsara fa tena be dehibe tsy tanisa be dehibe ny am'izany afa sady mampahery anao mono antony zao fampianarana zao inona ny zavatra misy mijanona teo amin'ny toerana nisy azy any Jesosy maty any Lazarosy rehefa maty Lazarosy tomany Maria sy Marta hoe efa mba nampilazaina ny tompo tamin'izy mbola tamin'ny anadanay mbola narary zao ty ny anadanay efa maty inona tsony moa zany tsisy ninina azo atao tsony nge efa maty ny anadanay zay inona tonga n'izy mirahavavy rehefa niona tamin' Jesosy de ahoana ozy izy zareo tompoko raha teto ianao de ahoana ozy izy tsy maty ny anadanay raha teto ianao tsy maty ny anadanay ohatrany teteny izy hoe tara ny fahatongavanao Jesosy fa zao foana ny tenenin' Jesosy raha ino ianareo de ho hitanareo ny voninahitr'Andriamanitra tsy efa voalazako fa raha ino ianareo de ho hitanareo ny voninahitr'Andriamanitra vao niona tamin'ny Marta fotsiny Jesosy de zao ny teneny hitsangana ny anadanao za koa mampahery anao androany hitsangana io fiainanao io hitsangana io varotra ataonao io hitsangana io fambolena hitsangana io fiompiana ataonao io de zay nahita ny fiainanao maty ahita ny fiainanao mitsangana iray satria ao am' Jesosy misy ny fanangana maty sy fiainana zay maty ka mino azy de mbola ho velona indray zay velona ka mino tsy ho faty mandrakizay atao amainina mafy aleloia misy fananganam-piainana vaovao ao am' Jesosy raha lasana bavy mety ao anatiny tena fampitena tanteraka mihitsy ny fivelomanao ny fiarinao ny fivelomanao satria nipotehany sasany ao ambadiky ty fotoanandroany ty ho rava ny famisaviana ho resiny ny herin'ny famisaviana ho resiny ny herin'ireo devoly de ho hitanao zany Andriamanitra mampakatra fiainany zany Andriamanitra manarina fiainany zany Andriamanitra manangana indray ny fiainanao ataovy aleloia mafy raha toy izy zany tantaran'ny Lazarosy inona ny hafarany taovy mafy moa hoe matao-pasana foana ve izy any am'le misy ny fahafatesany mihitsy no Jesosy zany nandevenanareo sy ndao any any am'le nanarianareo ny fanantenanareo andao any ny olona rehetra amin'io ny teny manao hoe fa tsy hain'le ty ve ozy izy ny tsy nahafaty iny anadahany izy mirahavavy nefa hain'io mampahiratra anjama hain'io ny nanangana malemy de tsy hain'io lehilahy io ve ny tsy nahafaty zany hoe ny olona rehetrarehetra tsy nisy nieritreritra nitsanganany Lazarosy fa ho Jesosy zany nandevenanareo azy de ho ny olona andao aroany andao izany tonga teo ho Jesosy esory ny vato ataovy aleloia za ny vato misakana androany de esory ny fisalasalana esory ny fiananany esory ny tsy finoana rehetrarehetra reo mino androany ahita ny voninahitra Andriamanitra ianao ahita Andriamanitra velona mihetsika amin'ny heriny ianao ahita Andriamanitra manao fahagagana ianao pastera tsy mahay manao na inona ny de Jesosy ny anterako itokiko anao zay tiany atao eto androany zay mino tsisy mialamaina mivoaka an'io varavarana io aleloia tenenina manao voamino ianao tsy mialamaina zany ianao androany hoe de sorona ny vato ozy ray Marta manao hoe
tompoko maimbo izy zao fefefarany zay namaly Jesosy tsy voalazako fa raha ino ianao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra tsy niteny tsony Marta fa nangina tery amin'ny sisiny tery sady nitapimbava dia afa-baraky ato androany olona efa maimbo efa vovoka fotaka moa zany tsy le maty vao maty vetivety iny mivadika vovoka kanefa mbola misy mandomando dia mbola fotaka izy zany le fota mainty iny ohatra mifotaka efa mivadika maintimainty iny fa iny efa nisokatra iny ny varavaram-pasana niteran'Andriamanitra Jesosy nisaotra an'Andriamanitra izy raiko fantatra fa raha izaho izy dia mihaino ahy ianao ary noho ny aminao ny antony anaovako an'izao zavatra rehetrarehetra zao teny mafy amin'izay Jesosy Lazarosy hoy aminao mivoaka avy any maty miaraka amin'ny fehipaty voaka avy any maty miaraka amin'ny fehipaty hoy Jesosy vao izy ataovy aleloia mafy velona amin'ny fanantena amin'ny Maria sy Marta sa tsy velona ianao zay efa nanary toky hoe angamba tsy hivarotra tsony fa ny fond artile any lany hatramin'ny maso-karena le tsena koa efa lasan'ny olona aloha zay lasan'ny olona any fa Andriamanitra anangana vaovao ny fiainanao anangana indray amin'ny fomba vaovao ny fiainanao atao aleloia resy lahatra tsara dao mbo resantsika ny tantaran'i Josefa satria tantaran'i Josefa koa dia nisy namosavy izy ary tsy iza namosavy amin'ny fiainany fa ny rahalahiny ihany tsy voatery ody ratsy ange ny amsavian'ny olona amin'ny fiainanao tsy voatery tapakazo indraindray misy tena manao an'izany mihitsy fa indraindray misy olona fotsiny zao mankalanao mialina anao tsy tianao dia manapodika anao ahoana ozy izy Josefa ianareo ozy izy no saina nisy ratsy fa Andriamanitra maninona ozy izy Andriamanitra ny sainany zany hosoa aloha nisy ratsy anao ny olona fa le ratsy saintsain'ny olona aminao Andriamanitra kosa mihevitra soa anao ty ambadika ty Andriamanitra mihevitra soa anao Andriamanitra mihevitra fahasoavanao anao Andriamanitra mihevitra fisandratan ny olona mieritreritra andetika Andriamanitra mieritreritra anandratra ny olona mieritreritra anapodika sy andrava fa Andriamanitra mieritreritra fanangana ampiainana vaovao atao aleloia mafy amin'ny tany io izy mino an'izany vese hoe Genesis 7:30 tao jerentsika tsikelikely le izy Genesis 7:30 ahoana ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 9:4 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary no nihitany rahalahiny fa Josefa nitiny rainy mihoatra noho izy amin'ny rahalahy avy dia nankala azy izy ka tsy nahazaka nanao teny tsara taminy naninona ny Josefa ny rahalahiny nankala azy dia tsy nahazaka nanao inona teny tsara tamin'i Josefa eo amin'ny 9:10 dia niala azy ny rahalahiny fa ny rainy kosa nitadidy izany zavatra izany tsaka kely amin'izay mafy ny zavatra nylalaovan'ity Josefa ty rahalahinao zao no maninona no mankalanao tenenao aloha ny akaikinao iza zao ny olona tena tsy tianao any amin'ny fiarahamonina any tsisy valina zao iny tsisy valiny iny satria manahirana angany tantara azy tsy maninona ary enony toy ihany tsy olo-kafa ny nankahalany Josefa fa izy ny rahalahy ary ireo rahalahin'ireo ihany koa rehefa miresaka amin'ny Josefa dia ohatrany ahoana ny fomba iresahany amin'ny Josefa tsy mba manao teny mamy tsy mba manao teny malefaka tsy mba manao teny mba misy fitiavana fa teny maninona teny ratsy teny mavesatra teny manindrotsindrona tsy mazaka manao teny tsara amin'ny Josefa mihitsy zany ireto rahalahin reto ary eo amin'ny 9:10 vokatry ny nofinofo goavana nomen'Andriamanitra ny Josefa dia nialazy ny rahalahiny sady mankaly tsy mazaka manao teny tsara tamin'ny Josefa ny rahalahiny mbola manina ihany koa nialina azy koa ny rahalahiny ianao tsy malala fa ny ambadibadika any amin'ny lafikavanao any amin'ny fiarahamonina any misy olona mankalanao misy olona vao miteny aminao to dia mavesatra ny teniny misy zany sa tsisy misy sa tsisy sa ny olona rehetra any amin'ny fiarahamonina tianao daholo solona le havana arakaraka zaho anisy fotoana tany amin'ny fiarahamonina misy anay ka najanoko teo ambanimbany aty amin'ny lalana miakatra ho any aminay zany ny fiarako najanoko teo dia zany andeha niakatra vetivety nampilazany tany ambony hoe vao aloha le vavahady dia miverina rehefa avy eo fa iny tôbilina nijanona teo iny nisy fiara tao ariny
fa vazavaza tompoko zany. Zany efa fatany fa paster. Fatany fa paster. Menomeno teo n'le zanako. Tena tsy n'le zanako any miakatra indray le zanako teny tery ambavady satria oatra misy miakatra zay ny aminay fiakaran'izay. Andao angana fa mivazavaza kely olona teny ratsy engezo papy. Nidina indray ny azakazaka na andeaka an'le fiara. De menomenona eo izy. Ka tsy haiko hoe ianao miditra sy mivoaka io ve misy olona mijery. Ka farafakely ny mety nefatra ny ova fiara amin'izay misy fotoana misy fiara anankiroa ampiasaiko anatin'ny vanim-potoana anankiray. Ohatra ny ray oeto madama ny ray oetiko. De rehetrarehetra eny zany azoko atsaina mihitsy hoe misy olona tsy faly amin'izany eny ananonanany. Fa izy mivazavaza za amin'io mialatsiny. Sady mikoroparopaka ihany andeha anitsaka ny ao fa kisako afa mialatsiny indrindra zafady fa le ary ambony amidy le vavady de tsy maintsy manana tsy misaina makatiko vazavaza re zao tompoko. Fona re tompoko sady lasa ihany ao fa tsy ataoko tsono afa tsy ajaniko tsono zay vao nangingina zay vao nilamindamina am'izay. Aty izy tsy lelehilahy ihany izy mivady miara mivazavaza anao. Zay hoe sambatra ihany manana an Jesosy ry havana maro. Za ve raha sanatria mba misy olona sendra nanajanona fiara eo akaikinay eo de ahoana moa ny hitabatabako aminy. Tsy anao an'izany mihitsy fa ianao vazavaza. Hitako izy taty arino de mbola narabaiko ihany. Salamo tahin'Andriamanitra sady menamenatra. Zanga maninona zanga manana lolopo aminao. Ianao afaka mivazavazana fa za tsy hamaly ratsy anao zany. Taovy aleloia mafy. Raha resaka fanaratsiana ry havana za zao ifimbetsaka nandalo an'izany. Sorapotaka aratsina ampangaina. Fa ianao rehefa tsy nanao an'io zavatra hiampangananao io, horeraka eo ny mpiampanganao, horeraka eo zay manozim-potaka anao. Ataovy aleloia mafy. Teneno namanao horeraka ireo olona mpandetika anao reo fa ianao tsy maintsy misandratra hoe ankalaina Joseph, nanaovana teny marary Joseph. Rehefa ianao zay nanaovan'ny olona teny marary, teny mavesatra, mitsikitsiky foana fa za malahelo. Matoa manao teny hafahafa reny olona reny. Misy fahasoavana ato anatiko ato. Misy fitahin'Andriamanitra ato anatiko ato. Misy nofinofo goavana ato anatiko tsy ananan'ny hafa. Oh, de normal izy raha mavesatra amin'ny teniny. Io raha lasa navavy tsisy an'izany hoe mavesabesatra fotsiny tenin'ny olona aminao fa misy antony ao. Misy fankalana ao anatiny, misy fialonana ao anatiny. De mavesatra izy rehefa miteny anao, vandravandra izy rehefa mijery anao, lava ny molony rehefa manondro anao. Allo izy anao an'izay ataony ihany, ianao mbola mitsikitsiky ihany. Fiadana, tahinto, akory aby. Fa izy, ianao manao an'iny, vao maika mety lopoka amin'ny fony. Matsiravina mihitsy masony mety mitsopelatra ohatran'ireny tanalahy reny. Mety kodina be reny ohatran'ny be vao maso be. Alao anao io izy fa tsy manino. Zany nataon'ny rahalahy tamin'ny Joseph. Fa ianao nareo te Joseph tsy nanova ny fitondrantenany mihitsy. Joseph nitahiry ny fahadiovam-pony. Ataovy aleloia mafy. Joseph nandeha mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra foana. Atao aleloia zany. Amen sa tsy amen. Ianao nareo zany rehetrarehetra zany ny aretan'i Joseph. Tonga tany amin'ny tany Egypta ihany izy ny hafarana. Inona no natongavany tany Egypta? Eo amin'ny 9:20 Genesis 7:30. Naninona izy ny tonga tany amin'ny tany Egypta? Fakitsika vetivety 9:20 naran'i Jesosy. Ary nahatazana azy eny lavidavitra eny ny rahalahiny. Koa raha mbola tsy nanakaiky azy Joseph, de ny ray tetika hamono azy izy. Iza ireo ny ray tetika hamono an Joseph reo? Mafimafy azafady. Iza? Ny rahalahy. Tsy vitany nankahala, manao teny marary, manao teny mavesatra, mialina, fa mbola maninona ihany koa? Ny ray tetika ho fonotsika io, matitsika io. Inona amin'izay no nataony eo amin'ny 9 fa eo amin'ny 9 fa 20. Mbola tsy 9:20 ka. Eo amin'ny 9
720. Inona no nataonyreto rahalahy reto? Ndovakitsika vetivety. Naran'i Jesosy hatramin'ny 820. Ary rehefa tonga teo amin'ny rahalahy Josefa, dia nendany ny akanjony. Nataony inona ny akanjony? Dia ilay akanjo lava teny aminy, dia nobetainy izy ka natsipiny tao an-davaka, ary maina ny lavaka tamin'izay fa tsy nisy rano tao. Eo amin'ny 9:20 tao dia toy izako. Ary nandalo teo ny Midianita mpanranto, dia nakariny rahalahy ny ala tao an-davaka Josefa ka namidiny sekely volafotsy 20 tamin'ny Ismaelita, ary dia nitondra ny Josefa ho any Egipta ireo. Tsaka kely amin'izay. Ny ray inona tsara hoe reto rahalahy Josefa reto? Ny ray tetika any inona? Amono an Josefa. Enao tsy malala fa ny ambadimbadika any misy olona amin'ny ray tetika amononanao, amin'ny savinanao. Fara teny hitady an'Andriamanitra eto ianao, velaripona zay fandrika rehetrarehetra any. Anao zay tetika ady any ambadimbadika any ny olona amonanao, fa izy misaina amonanao, fa Andriamanitra kosa misaina ampiasa anao, ampiasa hitondranao amin'ny voninahitra, hitondranao amin'ny fisandrantana. Atao amainina resy lahatra tsara. Teneniny akaikinao reraka eo zay manisy ratsy anao sy misaina amonanao e. Ianao zany zao mba miezaka mifandray amin'ny fiarahamonina, fa ny olona miray tetika amono anao. Tsy haiko raha mba tsapanao zany. Ianao manompo ny tompo ange, tsy olona tena lotika mihitsy vao mahita anao, mihidy vazana mihitsy vao mahita anao. Ty indray ty, inona ny amononany ty? Ianao koa moa vonona koa fa tsy mety maty koa. Ianao io moa dia mieritreritra fa zay rehetra nanome sakafo anao dia sakafo normal daholo. Misy tamin'ireny tompoko misy famisaviana, fa saingy izao amin'ny fotoana feno herin'Andriamanitra ianao dia tsy mandaitra amin'ny famisaviana rehetra alefany, tsy mandaitra ny herin-devoly rehetra alefany, tsy mandaitra amin'ny voroka rehetra alefany. Zay vonona no voery androany, anapotika zay mikendry anapotika anao, amono zay mikendry amono anao, fa ianao tsy azo kitikitiana. Zay mikitikitika anao dia mikitikitika ny, zay mikitikitika anao dia mikitikitika ninona? Anak'andray mason'Andriamanitra. Paherezony akaikinao, sarobidy amin'Andriamanitra ianao hoe. No izany tsy avela no kitikitian'izao olona rehetrarehetra zao, tsy avela no pitehan'izao olona rehetrarehetra zao, fa ianao aloha teto aloha zany mitetika adiny rahalahy Josefa ohatrany nandeha tamin'ny eritseriny daholo, araky ny eritreritry ny rahalahy. Doranga to dia atsipitsika ao anaty lavaka, to dia nendana aloha ny akanjon'i Josefa. Josefa zany mba andeha mihanany rahalahy satria ny rahany rainy izy hoe, ndany ianao makany amin'ny rahalahinao, manao ahoana ny rahalahinao any? Ndana mba izao ny ondry amanosy, manao ahoana mba salama ihany ve zareo any, lamina tsara ihany ve zareo any? Tonga tany to dia nendany ireo ny akanjony, tonga dia endana ny akanjony tony mpaninofo lavo tony, manonofonofo ratsy. Tonga dia nendana ny akanjony, tonga dia mibetainy, batainy, tonga dia natotona tao anaty lavaka. Tsy mialtra mihitsy ny rahalahy Josefa. Izy mety miteny any, kare aza latsaka any re rahalahinareo ange e, rahalahy inona, rahalahy maminofo lava tsisy dikany, any anaty lavaka. Tsy rahalahinana na ninona mandeha voalohany, na ny lohany, na ny tsaiko, na ny tanany, na ny tongony, natapaka any ary zany tsy raharahan'ny rahalahy fa efa etan'ny fialonana, etan'ny fankahalana fotsiny any anaty lavaka. Inona ozy nareo? Nandalo ndray ny Ismaelita, Midianita. Dia rehefa nandalo ny mpandranto, dia zao ndray ny tenen'izy amin'ny rahalahy, ndao ranga tsy vonona ny rahalahintsika fa raha maty ao io anahirana, ndao amidy dia amin'izay mahazo volontsika. Dia nampiakarina tao. Josefa zany mba nietrehitra tonga saina ihany ny rahalahiko dia napakatra. Kinanjo nampiakarina mba ho atao inony Josefa? Ho amidy ohatran'ireny etam-barotra ireny. Sekely volafotsy 20 no ny varotana ny Josefa. Iny Josefa lasa nakany amin'ny tany Egipta, andevo any amin'ny firenekavo. Sady manany ihany angamba rahalahy rehetrarehetra. Ho hitanay ao fataterahan'ny nofonofonao, ajanao manonofonofo lava io raha tsy te ho potika e. Tana amin'izay mandeha any fa manelingelina ny fiadananay aty amin'ny rainay aty. Tana mandeha any. Ozy izy fomba fitenin'ny olona zay rehefa tsy tianao mandehana faty any ozy izy. Misy manao an'izany sa tsisy? Any Antananarivo misy olona miteny ohatrany, ndana maty amin'izay alehanao any, ndana amin'izay alehanao any, any amin'izay hafaranao any hafiaranao. Ohatrany hoe faly amin'ny fampitehanao zany ny olona. Inona ny zavatra misy? Vao tonga tany amin'ny tany Egipta nefa izy dia namidiny ny Ismaelita tamin'ny Potifara. Taovy aleloia zany. Toko 7:30.
Genesis 7:30. Inona no nitranga? Nitaovaka itsika ny 5. Oreraka zay manapotika anao a, oreraka zay mamosavy ny fiainanao a, fa ianao le tsy azo aletika hatramin'ny farany. Satria maninona? Manana Andriamanitra velona ianao io. Tao aleloia mafa tsy ampy zany. Manana Andriamanitra mitantana ny fiainanao ianao io. Ahoana ny ambaran'ny ten'Andriamanitra? Genesis 7:30 naharan Jesosy. Ary hatramin'ny nanendrena azo mpikarakara ny tao an-tranony mba amin'izay rehetra nananany, dia notahiny Jehovah ny tranon'ilay lehilahy Egiptianina noho ny amin'ny Josefa. Ary ny fitahiny Jehovah nomba azy tamin'izay rehetra nananany, na ny tany an-trano na ny tany an-tsaha. Dia navela no ndraiky Josefa izay rehetra nananany, ary izy tsy nihevitra intsony izay rehetra nananany na inona afa-tsy ny aniko hoaniny ihany. Ary Josefa dia bikana sady tsara tarehy. Eo amin'ny 7:20. Ary rehefa reniny tompony tenin'ny vadiny izay niteny taminy ka nanao hoe araka ireo tenireo no nataon'ilay andevolanao tamiko, dia nirehatra ny fahatezerana. Ary ny tompony Josefa dia nankazika nanao azy tao an-tranomaizina izay fitoerany mpifatotra diso tamin'ny mpanjaka, dia nitoetra tao an-tranomaizina izy. Hatreo tonga tany amin'ny tany Egipta izy, dia noho tsara lasa mpiasa amin'ny Potifara tao an-trano. Mpiasa trano zany ny Antoany tao an-tranon'ny Potifara. Dia rehefa tao an-tranon'ny Potifara izy, zay rehetra ataon'ny tanany mety daholo. Mitsodrano ny tananao a, zay ataony ny tananao iny eto manomboka androany. Zay ataony ny tananao iny misy fanambinana manomboka androany. Zay mino an'izany tanteraka aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Zanak'Andriamanitra tompoko a, mila miavaka izy eny amin'ny toerana rehetra misy azy. Lohany ianao fa tsy rambony, ary ambony ianao fa tsy ambany. Mino an'izany venao? Amin'ny tany io izy mino an'izany venao e. Tsy tokony mitovy zany ry havana ny manompo sy ny tsy manompo a. Ianao manana Andriamanitra velona eo amin'io tsenanao io. Ianao manana Andriamanitra velona amin'io fambolena ataonao io, amin'io fiompianao io, amin'io asa tananao io, amin'io asa famponao io. Manana Andriamanitra velona miaraka aminao ianao. Ny olona miaraka amin'ny sainy fotsiny sy ny atidohany sy ny diplômany. Ahoana ny itovizany zany? Teneno namanao tsy mitovy hoe. Mitovy sa tsy mitovy? Tsy mitovy. Ireo tsara. Ho hitanao zany hoe vita ty fotoana ty, mahazo tolotsaina avy amin'Andriamanitra ianao, mahazo fahalalana avy amin'Andriamanitra ianao. Ary orenao manao hoe misy teny mihitsy, misy feo mihitsy any anatin'ny feony feritretanao any anatin'ny atidohanao miteny manao hoe ity ny lalana ka izory, ity ny ataonao dia mahomby ianao, ity ny ataonao dia réussi io zavatra ataonao io. Atao aleloia mafy. Amen ave. Inona ny zavatra misy tonga tao an-tranon'ny Potifara? Josefa. Tamin'izy mbola mpiasa madinika, mpiasa trano, vadin'ny Potifara tsy taitra taminy, satria na mipoziny ara mety tsy manaitra akory. Finona ny zavatra misy? Rehefa nandeha ny fotoana, hita amin'ny Potifara fa zay ataony ty lehilahy ty mety daholo, zay ataony ny tanany misy fanambinana, ombany Jehovah. Dia resy lahatra Potifara, omeko an'ity Josefa ty rangany lakilea. Dia izy ny tompony, dia izy mitatana ny atao tranoko, izy mitatana ny any an-tsaha, izy mitatana ny fananako rehetra. Fa raha izy mitatana an'io, dia vao mainka hitombo ny fanambinana ny atao tranoko. Fatakarana koa zany Potifara zany. Dia nomena ny Josefa ny fitantanana. Lasa gérant zany izy. Amen ve? Le mpiasa trano kely iny lasa gérant, chef personnel, lasa olona ambony. Mety miaraka amin'ny hazo anda izy. Dia mandrindra fotsiny ny fambolena sy ny anina. Manao na ny any an-tsahany, dia mandray taratasy stylo. Miroborobo be ny any, mandeha be mihitsy. Mavanina be mihitsy no ramanosy ny sisa. Manao na ny any an-tsaha, fambolena sy ny sisa. Mety daholo ny zavatra rehetrarehetra. Fikarakarana rehetra lasa misy lehibeany daholo zany any amin'ny anina rehetrarehetra any. Fa ny tena lehibeany Josefa. Taovy aleloia zany. Ianao mantsy rehefa miakatrakatra zay dia miova koa na ny fomba hitananao sy ny fitafinao sy ny akanjonao, tsodrano anao hatramin'ireny akoditra ao reny, iova tsy ho ela amin'ny anaran'i Jesosy. Hatramin'ny ahitana ny endrikao, iova tsy ho ela amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao le koka lava ny ahitan'ny olona anao. Ohatran'ny tsoka tsy fantatra hoe mitsoka ino. Ao arina kely ao, mba ho dongadonga sy mavo kely iny takolaka ao io. Amen ve? Anontany izy mino an'izany ve anao? Izy mino fa hiakatrakatra izy amin'ity taona ity. Ary zany fiakaranao zany mahafaly ny hafa nefa sa tsy mahafaly koa. Faly ve ny devoly amin'ny fiakaran'i Josefa ho lasa gérant? Tsy faly ny devoly. Izy indray ary nampiasainy devoly.
vady amin'ny Potifara. Tsy rehefa ny ametimety Josefa, izy koa sady bikana ny tsara tare. Zany hoe na ny fitafy azy efa tsy le mpiasa kely madinika tsony fa mpiasa ambony e, fa samy vadin'ny tompony mitsiriritra azy. Io vadin'ny tompony mitsiriritra azy io nefany dia enonareo tsara, anapitehana ny Josefa fanoroany ray io. Anapitehana azy ray. Tena anadalany Josefa foana amin'ny vadin'ny Potifara. Ndao re andry amiko, isanandro zao, ndao andry amiko. Ndao moa e, tsy onge Potifara, akariko ange ny karamany se, atena ataoko an'izao nge, miaraka indray mandeha fotsiny ange dia tsisy miteniteny, dia samy tsisy miteniteny, tsisy malala zany io fa inko nge fantotra tsy maharaka an'ity resaka ty. Enonareo ty, nareo moa mieritreritra fa antitra be vadin'ny Potifara io, matoa io sa manadala tanora, Potifara mihitsy zany manambady vehivavy tanora. Ary fieritreretana amin'ny vadin'ny Potifara dia zao, izy Josefa no fanetana fa tsy izy Potifara, Potifara efa antitra. Ny olona ambony koa tamin'izany fotoana zany mantsy tao amin'ny tany Egipta dia sola aloha daholo. Josefa nefa mety misy volo. Mialatsiny amin'ny sola aloha rehetrarehetra, tsy hoe Egyptianina kory ianao fa io mety mba manendrika anao io. Za mantsy ry havana mba nisy taona nanao tena hoe teo ara-panabe tamin'izay dia nety vola. Todi izy le mpanety, ahoana nanety to dia esory daholo rangaho ah. Tena nesory le olona tokoa. Jereko amin'izay ny lohako. Andriamanitro, rovinty ny aniry Jesosy. Fa sady ohatrany tsy pozina pastera, tsy pozina mpanao rugby, tsy ingénieur, mandeha ny andalana maivamaivana kely ohatr'izao ny lohako. Tena ho zay. Tena tsy mety tsony ty sola aloha ty hoa Jesosy ty tena dia mikôkô kely ty. Fa mo samy mba manana manendrika azy e. Teneny lolo kaikinao samy mba manana manendrika azy hoe apio kely ataovany zavatra rehetra ho voninahitr'Andriamanitra. Indraindray misy olona tena maneva mihitsy hoe tsisy volo mihitsy a, tonga dia madiodio tena mafinaritra. Mahita ny rahalahy sasasasany ireny zao ohatrany tonton Jimmy tsy amin'ny sisiny any tsisy mo futur pasteur mety tsara mihitsy. Ny azo tonga dia tsy sahirana mihitsy mpanao kofira sak vita 10 minitra na 2 minitra dia vita. Zay mba manendrika azy. Alleluia zany, tsy olana zany. Fa le analo tsy mety tamin'izay, le pôzy lohako mihitsy tsy mety amin'ilay izy. Andriamanitro, isaka mijery mandeha mantsy ianao dia mahita ny sarinao ery amin'ny alika ery, tena mota loha kely. Andriamanitro, sady tsisy ny antso ana pastera ho ah, sady tsy mety atsona pastera, tsy mety atsona évangéliste, tsy mety atsona plein temps, ohatran'ireny mpatsaka rano ireny poziko. Ianao zay Jesosy eo aloha atao manendrinendrika amin'ilay mbo manome voninahitra anao ihany. Dia za mahatonga namba misy kely eny ambony io fa tsy hoe inona akory fa pastera ihany anazany ary. Ataovy alleluia zany. Enonareo nge le fanazavany ny fieritsereta amin'ny vadin'ny Potifara dia zao matoa izy sa manadalan'i Josefa. Fatany tsara hoe fanetana izy da, fanetany tsara izy roa kely. Fa enonareo ty Josefa ko resantsika eo zay rehefa avy eo. Olona mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra, olona mijoro amin'ny fahamarinana, olona mijoro amin'ny zelazain'Andriamanitra, amafiso ataovy amainina mafy. Alleluia. Rehefa ianao no misandratra dia mitandrema mifakam-panahy mivelatra eo anoloanao raha lasa raha. Taloha tsisy vehivavy mety manadalanao mihitsy na lehilahy manadaladalanao, fa rehefa ny anetinety ianao ohatran'ny amin'ny tafitafy tsara zany, mba manao kiraro ohatran'ny mba metimety zany, nanao talon ianao ranaba, lasa mba manao zipo montana tsara, mikitika anao daholo zao lehilahy rehetra zao, zao vehivavy rehetrarehetra zao mierikerika any aminao, dia aza miteny hoe tena ararotiko kely aloha zao bokosité zao ararotiko kely aloha zao njano zao fa mibebaka indray amin'ny sabata. Zany ve nataon'i Josefa? Zany ve nataon'i Josefa? Ninona nataon'ny vadin'ny Potifara? Enonareo ty isanandro re mety miova foana ny kopom-bolony, mety misy fotoana manao rasta tampoka, dia misy fotoana manao dégradé, dia misy fotoana ndray manao le kirozaroza ohatrany saucisse reny, misy fotoana tiako inona koa atao chignon, atao an'ity rehetrarehetra ty, atao an'le to dia le mikopaka indray mandeha makany ambadika rehetrarehetra ny volo. Fa ozy Josefa reraka eo ianao madama, fa za ty manana vision goavana, manana nofinofo goavana, manana tanjona goavana ho Andriamanitra. Tsy avelako votsy zany tanjona goavana no manana Andriamanitra ho azany. Atao alleluia mafy.
tenenina manao aza taitaitra mena amin'ny ravoravo fa manana tanjona goavanao anao Andriamanitra. Ataovy aleloia mafy. Rehefa tsy azony ary Joseph tsy azo mivady Potifara, ndray andro izy mianadarery ny tao an-trano, tonga dia nisambory ny vady, avio aty andry amiko. Efa teneniny tony tsy mety, tenenina mora tsy mety, avy forsena. Izy ony vehivavy andehana forsehany Joseph. Nakipako Joseph iny re mandeha, tazominy raha vehivavy ny akanjo sisa voatazony vady Potifara. Dia modiny ika amin'izay izy, vojeo fa misy mpanolana, vojeo. Dia lasa koa Joseph nitsoka, efa tsisy akanjo ambony, voaka tany ivelany. Lasa izy nitantara tamin'ny vadiny, inona loatra ny nampidiranao niny andevolahy iny aty an-trano aty mba hisangy aho ohatran'ireny. Io izy rehefa niantsoantso satria andeha n'olana izy. Dia zao rehefa niantso mafa dia lasa nitsoka ny elan-trano, io ny akanjo ny tavela io. Io mipirofo, io anazy io sa tsy anazy. Tonga sain'ny Potifara hoe vadiko Joseph. Inona ny hafarany? Nalain'ny Potifara Joseph dia nalefa ny tany an-trano maizina. Doboka indray rehefa mbo niakatra kely teo. Zany mihitsy ngenaga ny fiainantsika. Ohatrohatry zany raha ny fiainantsika. Efa mba taty ambanimbany taty ny fiainanao, efa mba niakatrakatra teto ananonanina teto. Dia le teto niakatra kely teto iny nialonan'ny olona latsaka aty ambany aty indray. Tonga saina mihitsy ianao hoe fa inona re Jesosy, zao ve le lalan-danitro zao ve le lalana makany an-danitro zao ve le lalan'ny famponanao zao. Tsy tena hoe milatsaky ny fiainanao iny, fa maka toerana satria hiakatra ambonimbony kokoa. Maka depara vaovao indray io, fa hiakatra ao amin'ny avoavo kokoa. Reny manao amenina tsy reraky reny, hiakatra ao amin'ny avoavo kokoa ny fiainanao. Ataovy aleloia mafy. Marary angely izy midiny iny, avy niakatra tary ianao, efa mba matavitavy kely, efa mba metimety kely, efa mba ny akanjo tsara, to dia efa nalana ireny akanjo, efa mba metimety teo, tonga dia efa manao akanjo nagaja indray. Any ampigadrany ianao no sady mandiny tena no mivavaka manao Andriamanitra. Ny olona pepangy ty ohatry ny manany marina, ny teny ty sady tsy nanolana vadin'olona, tsy nangalabadin'olona, kanefa dia aty ampigadrany, aty an-trano maizina. Zay toerana misy anao androany, tsy ao ny toeranao mandrakizay, tsy ao ny toeranao mandrakizay, tsy taniny ao foana io fiainanao io, tsy maintsy hiala eo io, dia hiakatra ao amin'ny toerana tsaratsara kokoa. Zay minao zany sady mitsangana manao mainina hoe mazo toerana aloha amin'izay. Taovy aleloia mafy. Amenina ve. Ny fiainanao tsy olona no mitondra azy fa Andriamanitra riavako. Tsy olona manoratra ny tantaranao fa iza Andriamanitra. Eny apela tanan'Andriamanitra zao misy stylo dia manoratra izy. Letika kely indray ny fiainan'ny Suzanne, ohatra midoboka kely indray rabodo, raha George moa dia ohatra mbola vao maika nihidana indray ny fiainany fa tsy niakatra. Mialatsindra raha George ny fiainanao, George anaranao anarana ihany, anarana moa tamboantsy dia izay voateny eny dia mba voateny. Mety midina kely ny fiainanao, dia miorakoraka daholo izay nandetika anao, mety mibitabitaka mihitsy ao vadin'ny Potifara. Raha mba niaraka tamiko zao na ninona zao mba afaka ny liba tato trano tato raha ohatra ka mba niaraka tamiko, ao letika any mihitsy, mety mody mamangy vangy ery amin'ny trano maizina ringa mba mivadin'ny Potifara. Taovy ihany na ninona zao raha mba niaraka. Edaka loatra tsinona ka Andriamanitra zao foana izy, Andriamanitra mavonjy anao ny Andriamanitra dia hidoboka any amponja avenao any an-trano maizina. Fa ozy Josefa manao hoe Andriamanitra io mpitsara marina eo, Andriamanitra io no manoratra amin'ny tantaram-piainako io no mitatana ny fiainako io. Tsy olona riava no mitatana ny fiainanao, tsy ny mankalanao no mitondra ny fiainanao, tsy ireo tsy tianao no mitondra ny fiainanao, Andriamanitra no mitatana ny tananao. Alao zay hitondrany azy eo, alao zay hitantanany ianao eo. Amenina ve. Mararirary ve ny zava-misy, misaora amin'ny zavatra rehetrarehetra. Mamay ve niady aty ianao, misaora azy amin'izany. Meo voninahitra izy, fa mbola tsy mifarana ny tantara. Tsikio kely neo akaikinao lazao izy mbola tsy mifarana ny tantara. Farana tao an-trano maizina ve ny tantaran'i Joseph? Ny olona rehetra zay mba nalala azy angambany, ozy le vehivavy kely taratara tao amin'ny tranon'ny Potifara tao. Ny olona le tia anareo, tsy mba tsy taitra mihitsy nareo. Zao midoboka, vavabavaka tsisy dikany, inona zao ny hafarany? Fa ozy Josefa manao hoe eny lalana lalovana daholo zao.
fa ho avy ny fotoana tsy maintsy mbola hikarako amin'ny voninahitra. Ataovy aleloia mafy. Andriamanitra tsy hanary ianao zany. Tsy hiala amin'Andriamanitra ve ianao? Tsy saraka amin'Andriamanitra ve ianao? Mbola hanompo azy hatramin'ny farany ve ianao? Ary raha mihamamay ny ady mbola hanompo azy ve ianao? Raha mihamamay vai ny sedra mbola hanompo azy ve ianao? Tsy hiala amin'ny fanarahana an'Andriamanitra ve ianao? Raha mitombo fanenjehana any amin'ny fiarahamonina any. Nandray nge misy amintsika tena mena sen'ny fianakaviana. Ianao aloha vavavavahany any amin'ny sektany. Tsisy fasana ilevenanao eo. Atao anirotra amin'ny fasanao izy izy fa tsy militra atao pasan-drazana ianao. Aloha ataony anirotra any fa tsy maninona. Fa ianao nge rehefa maty tsy malala hoe tena amin'ny fasana tsara za zany maty. Sa fantatrao ve zany? Dia mbola mitomany ve ianao rehefa atao ny anirotra hoe Andriamanitra efa teny ambonin'ny tany mijaly zao koa mbola ty anirotra ty koa misy a. Tsy mahalala ninina tsony io. Ohatra ny boatina ina moa zany? Boatina ronono reny, Rosé, Toplé, Nestlé. Efa boaty fotsiny sisa tsy mahalala ninina tsony. Dakadaka na tsy ho alevony koa renao fa dakadaka ny atsipitsipiny eny atokotany. Nga ianao mahalala ninina tsony. Iny efa mody vovoka iny. Fa ny fanahy iverina any amin'Andriamanitra zay nanome azy. Ataovy aleloia mafy. Zay ataon'ny olona anao eo ataony. Fa zao fotsiny ny any fantatro. Tsy hanary mandrakizay ny tompo. Fa na dia mampahory aza dia mbola hiantra ianony amin'ny habe ny famirampony. Atao aleloia mafy sady. Tenenina manao tsy hanary ianao zany Andriamanitra hoe. Amen ve? Inona ny zava-misy? Reny zavatra rehetrarehetra lalovan'i Joseph reny. Naninona? Lalana ny akarany ho any amin'ny toerany mpanapaka. Ataovy aleloia za. Za dia efa mahita fa ianao tsy hiala amin'ny tompo io. Ho tsara lavitra amin'ny fiafaranao noho ny fiandohanao. Ho tsara lavitra amin'ny fiafaranao noho ny fiandohanao. Amen sa tsy amen? Reny tetikadany fahavalo reny planina tongavanao any amin'ny tanjon'Andriamanitra reny ry havana. Atao aleloia mafy. Zao ny fanontaniana eo amin'ny teboka faharoa. Inona ny tokony atao rehefa ao anaty sedra sy ao anaty ady ianao? Sy efa niresantsika ihany teo amin'ilay teboka voalohany. Fa natao resantsika eo amin'ny teboka faharoa. Inona ny tokony ataonao rehefa ao anaty sedra ianao sy ao anaty ady? Mateo 5:5-9. Na tsy vakiana ary tao dia hitsenjery zany. Sambatra ny atao mafy tsara. Mateo 5:5-9. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Atao aleloia mafy zany. Eno ange fanazavako tiratsika amin'ity teboka faharoa ty. Vakitsika ihany aloha ny Genesis 7:7. Andininy ny 5 sy ny 9. Genesis 5:7. Ainao tsara ny tantara amin'izay Genesis 7:7 azafady. Dia eo amin'ny andininy ny 5 sy ny 9. Zao mivaka ny teny aminaran'i Jesosy. Ary Farao dia niteny tamin'i Josefa ka nanao hoe ny rainao sy ny rahalahinao efa tonga aty aminao. Ny tany Egipta dia eo anoloanao. Koa zay tany tsara indrindra no amponeno ny rainao sy ny rahalahinao. Tao aleloia mafy zany. Aoka onona ny amin'ny tany Gosena izy. Ary raha fantatrao fa misy lehilahy mahay eo aminy. Tendreo izy mba ho lehibe ny mpiandromboko sy ny omby amanondriko. Eo amin'ny andininy 12. Dia namponen'ny Josefa ny rainy sy ny rahalahiny ka nomeny ny zaratany tao amin'ny tany Egipta. Dia tao amin'ny tany tsara indrindra, tao amin'ny tany Ramesesy, arak'izay efa nandidiny Farao azy. 12. Dia novelomin'i Josefa tamin'ny hanina ny rainy sy ny rahalahiny mba amin'ny ankonany rehetra araky ny isan'ny zanany avy hatreo. Tsaka kely amin'izay. Raha hitanao ary fa misy olona manisy ratsy anao eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny lafikavanao, eo amin'ny fianakavianao, inona ny tokony ho ataonao? Ahoana izy le Mateo 5:7 teo? Sambatra ny fa izy no aza mandoto fo amin'ireo olona ireo. Ataovy aleloia mafy aloha zany. Izy mankala anao, izy manisy ratsy anao, fa ianao aza mandoto fo aminy. Atao amainina mafy zany. Diovo ny fonao, terizo madio ny fonao, atao amainina mafy fa tsy ampy zany. Atao inona ny fo azafady? Aza mandoto fo amin'ireo olona ireo.
fa tsy reo olo reo akory ny tompony teny farany amin'ny fiainanao. Izy mety manapotika, izy mety mandetika anao, izy mety mandrava amin'ny fiainanao, fa ianao ty eo anatin'Andriamanitra mila asehoanao foana ny fonao fa madio tsy misy petipetiny. Miazona ny fahadiovam-ponao enao. Teneno namanao mila miazona ny fahadiovam-ponao enao eo anatrihan'Andriamanitra. Izy mivonina ny amin'izany izy. Zao ary enonareo raha mangarika anao ny fianakavianao sy manao teny marary anao vao miditra anao, inona ny tokony ataonao? Tsy mangina fa sady mangina ny tezitra ve? Vao mainka anao mitsikitsiky. Iza manenjy inona zao ny azo tany? Jereo ty pozinareo ohatry ny lavalava be, ohatry ny nona be zany ozy izy. Dia aza miteny hoe ary aza elingelenina rehefa anao ne ary zany anjara variko. Aza miteny an'izany. Fa izy mivandravandra, izy manao teny mavesatra, fa ianao mitsikitsiky. Za tsy maintsy manompo an' Jesosy hoe dia vao mainka ianao mitsikitsiky. Dia iny ianao mitsikitsiky iny lazay ny fahadala amin'izay ianao. Ty fanaovana teny marary mbola meme ihany. Ty fanaovana teny mavesatra mbola jere mbola mitsikitsiky ihany. Zany ny fanaovana azy. Ataovy aleluia mafy. Satria ny madio am-po ihany maninona mahita an'Andriamanitra. Josefa namidy ho andevy io naninona ny foniny? Diovy ny foniny. Tsy andoto fo aminareo aralahy. Tsy hanao ratsy anareo, tsy hamaly ratsy anareo, tsy hamaly faty anareo. Tsy mahazo mamaly faty ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra. Atao aleluia mafy sady. Izy manisy ratsy anao fa ianao mamaly soa azy kosa. Tsy ampiny amenina anao. Izy manisy ratsy anao fa ianao maninona? Ianao mamaly soa azy. Aza mety ho resan'ny ratsy ianao, hoy ny voalazan'ny ten'Andriamanitra, fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Aleluia. Averenao amin'ny namanao zay verset rehetra raha tadidinao. Aza mety ho resan'ny ratsy ianao fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Raha tadidinao dia averenao amin'ileo akaikinao amin'ny ilany iray. Tsy le teo ihany fa leo amin'ny ilany iray. Avereno re mandeha. Aza mety ho resan'ny ratsy ianao fa hoana ozy izy? Reseo amin'ny soa ny ratsy. Enonareo nge ny alalana fa madio fo Joseph ao amin'ilay Genesis toko 7:30 tsaka tsara, tsaka tsara. Miaina tsara tsika ao anatin'le tantara. Amin'izay azonao tsara. Fa nizaniza mamosavy anao, nizaniza manapotika anao. Reraka eo reo fa ianao ndray tsy ho rava mandrakizay zany. Tao amainina faran'izay mafy. Aleluia. Enonareo ny raha ny dadany Joseph ao amin'ny Genesis toko 7:30. Metsolo meloatra kely tsika. Any amin'ny 14. Tsy vakitsika fa ino fotsiny ngele izy dia raisy fotsiny noty raha mandray noty ianao. Zao ny teneniny reny taminy. Danao izy izy ianao mba irahako makany amin'ny rahalahinao. 13 sy ny 14. Dana mba jereo ny rahalahinao sy ny ondry amanosy manahoany zareo any. Enonareo ty Josefa nefa mahalala tsara fa ny rahalahiny maninona azy. Tao mafimafy ny rahalahiny maninona? Maninona ihany koa tsy mazaka manao inona? Teny tsara aminy. Sady maninona ny ataon'ny rahalahiny ohatrany koa Josefa mbola ialonany koa. Zany rehetrarehetra zany efa fantary Josefa toetra ny rahalahiny. Nefa rehefa ny rahany rainy izy dia naninona Josefa? Lasa izy nandeha. Azony nataony teny hoe ratsy toetra reny kaka, za tsy ho any vonony reny any, reny areto mangarika, reny areto be felonana, reny areto mavesatra ny teniteneniny. Za ve no any tsy ho vonony any? Fa ianonareo ny olona madio am-po rehefa irahana na ho any amin'ny olona mankala azy dia mbola mandeha ampitiavana sy ampanetretena ihany izy. Ataovy aleluia mafy. Zany azavaiko aminao zany, lalan'ny fisandratana daholo zany ho an'izay mahazo azy. Lalan'ny fiakaranao amin'ny voninahitra daholo zany raha azonao fampianarana. Amen na ve? Aza mba mamaly ratsy an'izay manisy ratsy anao zany. Azono madio ny fonao. Terizo madio ny fonao. Manana fahadiovam-po foana. Alao zay anisy ratsy anao, anisy ratsy anao. Enonareo ty Genesis toko 7:30. Inona ihany koa ny zava-misy? Melohany idirako amin'ity toko 7:30 ty dia enonareo aloha le Genesis toko 7:30 teo. Farao mihitsy no niteny tamin'ny Josefa manao hoe tonga eto ny rahalahinao sy ny rainao. Meo azy ny tany tsara indrindra eto amin'ny tany Egipta ozy izy Farao. Ataovy aleluia mafy. Raha maloto fo Josefa nomeny azy ve ny tany tsara indrindra sa tsy nomeny? Reo angery Farao ratsy toetra reo, reo nandetika ny varotra anakaty Egipta. Alao tsy omeny reo, alao ary amin'ilay sisy tany maina be ary nomenan'ireo. Fa tsy nanao an'izany izy. Enonareo ty satria maninona? Nitahirinina Josefa fa diova. Ataovy aleluia.
vonina venao hitahiry fahadiovam-po na ampiara-mivavaka aminao io ary vonina ianao hitahiry fahadiovam-po nandray ngena samy mpiara-mivavaka io ary nandray misy tsy haiko mona misy an'izany aty iosina tsisy samy mpiara-mivavaka io dia le sasatsasany fosan'le sasany dia le sasany manaratsy an'le sasany dia fa na misy manao an'izany ary ianao atao am-piangonana ianao dio foana ny fonao azony foana ny fahadiovam-po atao amainina mafy engane mba samy madio fo daholo ny mpino aty iosy tsisy mifanaratsiratsy tsisy mifampifosafosa tsisy mifanamelomeloko zany atao aleluia mafy tsisy hoe retsy atokony anina dia retsy atokony anina dia retsy atokony anina fa atoko ao am' jesosy daholo ny retraretra atao aleluia mafy antoko anankiray ao am' jesosy mety ve zany sa tsy mety amen ve inona ny zavanisy nomeny Josefa ny rainy sy ny ralahany ny tany Goseny tao amin'ny sisy tanin'ny Ramesesa tonga dia ny tany tsara indrindra raha mba olona tonga sainy reto ralahany Josefa reto dia nandinika manao hoe tsika veranga nandetika azy tany natalavaka tsika mivarotra azy tamin'ny Ismaelita jerevo anefa ny zavatra ataony omeny atsika indray ny tany tsara indrindra naseho an'i Josefa teo anatrihan'ny ralahany fa tsy misy alahelo tany aminy na dia nanao ratsy azy aza reto ralahany reto atao aleluia mafy zany misy olona tena fantatrao ve nisy namsavy anao teo amin'ny fianakaviany mivavao azy Jesosy eo mamondrafo amin'iny ravaviko iny mamondrafo amin'iny ralahako iny mamondrafo amin'iny tontonko iny mamondrafo amin'ireny fianakaviako reny tsy manameloka aza Jesosy ary na dia fantatrao zao azy mivoaka ny sekre hoe izy ny namsavy anao dia mbola raiso ihany ny tanany dia mbola omeo vola ihany izy dia mbola mifandraisa ihany aminy ataovy aleluia mafy zany tsy moro zany zavatra zany fa lalana nefa zany lalana tsy maintsy isora diovy fora lasana bavy amen ve inona ihany koa sekre an Josefa efa niresantsika tamin'le voalohany teo inona ny tokony ataonao rehefa ao anaty sedry ianao ao anaty aty aoanao zy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo toko 12:7-20 atao vadikitsika amin'ny baiboly aza reraka mamaky baiboly alefa avadio amin'ny baibolinao Hebreo toko 12:7-20 aona ny ambaran'ny ten'Andriamanitra ny anaran'i Jesosy mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana fa izay tsy manam-pahamasinana dia ahoanao zay izy izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo rehefa ao anaty ady ianao aty maso teboka ray ny amaranako anty dia hivavakitsika rehefa avy eo rehefa ao anaty ady ianao ao anaty sedra inona ny tokony ataonao mijoroa amin'ny fahamasinana tsy ampiny amen mijoroa amin'ny fahamasinana inona ny tokony atao rehefa ao anaty sedra ianao ao anaty fahamasinana atao vitan'Andriamanitra fa ianao mijoro amin'ny fahamasinana foana isan'andro no nanadalany vadin'ny Potifara any Josefa fa isan'andro koa no nandavany amin'ny vadin'ny Potifara za tsy hanao an'izany fahotany zany ka nota eo anatrehan'Andriamanitra atao amainina mafy zany misy olona vonina hijoro amin'ny fahamasinana ve ato amin'ity toerana ity misy olona vonina andeha amin'ny fahamarinana ve ato amin'ity toerana ity na dia any amin'ny takona tsy hitan'ny olona vonina andeha amin'ny fahamasinana ve ianao raha lasana bavy io nge ndraindray ianao any amin'ny fiarahamonina misy anao any tsisy mahita tsisy mahita tsisy manara-maso anao fa mason'Andriamanitra mahita anao Josefa ao anatin'ny hatsaran-tarehany ao anatin'ny fahatsaram-bika afaka tena nanota mihitsy izy ary nahavita izy raha nanao fa amin'izy ao anatin'ny fahatsaran-tarehany iny afaka manara-po amin'ny fijangajangana fa ianonareo izy ao anatin'ny fahatandrorana iny niazona ny fahamasinany hatramin'ny farany izy tononoko amin'ny anaran'i Jesosy zay azona amin'ny fahamasinany amin'ity taon'ity ihany no hanandratan'Andriamanitra anao any amin'ny farany ambony ataovy aleluia mafy teneniny eo akaikinao vonina andeha amin'ny fahamasinana venao nandeha any amin'ny miafina indrindra raha hoe ny fahamasinana enoy mbola ao tsara ve nareo taovetrao ny tany aloha mbola ao tsara azavady avereny zao teny zao Jesosy tao voarayako zany fampianarana zany na misy zavatra manelingelina aza indraindray Jesosy eo omeo fifantohana foana tiako voazonao aminao ny fifantohako tiako tsapa foana ny fanatrehanao Jesosy avy aminao zany fampianarana zany
dia ho arahako atsaka ny sy andavana. Misaotra Jesosy. Amen. Enonareo ny fahamasinana dia mila fanapahan-kevitra. Inona hoe azafady? Tena mila fanapahan-kevitra io. Fanapahan-kevitra io joro amin'ny fahamasinana. Fanapahan-kevitra tsy vilivily lalana any amin'ny fahotana. Nareo ve mieritreritra fa zay zao tsy mba misy fakapanahy mihitsy? Misy sa tsisy? Misy sa tsisy e? Any Antananarivo misy fakapanahy sa tsisy? Sa ty Iosy any misy? Feno! Raha tovovavy tsara tareny an-taniny, betsaka ao Antananarivo. Ary mifandray aminao isanandro. Raha ianao ny anodina, raha amin'ireo mahavita manodina ianao. Fa saingy ianonareo ty, za tsy hanao an'izany satria za fantatro fa mbola andeha lavitra miaraka amin'ny Jesosy. Mba inareo fa amizao tsika miteny zao, amin'ity volany ty, ao anaty mikarakara visa zay. Papa hery ty nandeha amin'ny le 20 mahery ano any ngamba izy mandeha. Ao arinan'ny fandehanany dia mba miainga ndray koa tsika ho any France. Ataovy aleluia mafy. Ny passeport efa ao. Sa dia tsy nanam-po mihitsy hoe mbola azoro tsara le ina moa zany le passeport. Tany amin'ny 2000 zavady 2019 fo nanao an'le passeport. 5 taona ihany ny durée. 5 taona. Ny anazy zao ny rovinany lany raha ohatra nataoko tamin'ny 2019 amin'ny herintaona voalany. Za zany efa tsy nieritreritra tsony. Vao niteny fotsiny ray aman-dreny hoe efa miomakomana daholo ry pastera. Dia za nieritreritra hoe Andriamanitra efa lany le passeport, efa lany ny délai an'le passeport. Efa tsy possible tsony. Jerevako lisy tao anatin'le plasiny 2024 raha vao tapitra. Zany hoe isidintsika amin'ity taona ity andeha hitory teny any France, ho any Toulouse, ho any Allemagne. Ataovy aleluia mafy. Satria mbola andeha lavitra amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Na BDP aza mena amin'ny ravoravo, BDP aza ny ohatran'ny velapandry, BDP ny olona ohatran'ny mahafinaritra. Ary tsy enao angera lasa nabavy, tsy dia enao loatra amin'ny pastera matanjaka indrindra ao Antananarivo ao. Enonareo nge ty zavatra anankiray ohatran'ny mahasosotra kely mihainao ty fa tantaraiko any. Tamin'ity volana ity na tamin'iny volana iny misy tantara ohatr' zao. Antany kaikinao ao tsara velo ianao sahoana fa mahasosotra mihainao lizy fa zaraiko aminareo mba tonga anareo andray fanapahan-kevitra iaina amin'ny fahamasinana. Zay vonina ihany manao mainina mafy. Tamin'ity volana ity nandrenesako hoe misy mpanompon'Andriamanitra efa mpitory teny tondrasan'Andriamanitra nefa mavita mitifitra totondro mivadiny rehefa tezitra. Vao tezitra zany to dia ary amin'ny kibo mivadiny ery. Ianao manafotoana. Za aloha teneniko aminareo mbola tsy nikastanana mivadiko ana indray mandeha ary. Tsy mbola namelaka azy ana indray mandeha ary. Ary tsy nieritreritra anao an'izany na mahasosotra kely any ary izy indraindray. Indraindray ho fa tsy isanandro. Andriamanitra rehefa misy mahasorosorenan'le azaina ilay dia tonga dia efa mipetaka ny amin'ny sasany tontondro, mipetaka amin'ny felaka. Inona ozy nareo? Asa zay nahasorenan'le mpanompon'Andriamanitra na inona? Fa tiany eo anatrehan'le vadiny zany izy hoe tezitra. Dia lasa izy naka-mpivarotena tany ivelany tany dia netiny tao an-trano. Zao ny teneniny, mazaky ianao dia mijanona, tsy mazaky ianao dia mandeha. Mbola tsy niteny ihany le vadiny. Misy taona izy satria efa tena azo mitevolo samy belona mihitsy le mpanompon'Andriamanitra. Inona ndreo ozy nareo? Vidy rongony any amin'izay aliany any izy malaza ny fifohana rongony zao tsika miteny zao roro sy ny namany. Dia mifoka rongony izy eo maso mivadina nefa mpanompon'Andriamanitra. Zaho tonga saina na ianao an'le tantara satria le rem-pianakaviana mihitsy ny ona tamiko. Teo zao ny teny an'le anabavy, leo pastera, leo aloha iala ozy izy fa mijaly loatra. Vao misy adiady kely tsy fanarana ozy izy to dia totondro mipetaka aty amin'ny kiboko. Isak'izay misy matezitra ozy to dia efa totondro mipetaka aty amiko aty. Mahi kely le vadiny amin'io, tena mahi kely. Sanatria ohatrandre ny taolakatsaka reny. Ny fotoana hatramin'ny zanany raha maty mihitsy vokatry ny ady lalovan'le anabavy. Mampalahelo ange zany. Ianao ve mpanompon'Andriamanitra? Ianao nandray an Jesosy dia ianao fokarongonina dia hoe tezitra ohatry ny ahoana? Ianao mijangajanga dia tsy mba ataonao any amin'ny miafina koa fa ataonao ohatrany dia hoentinao dia eo fandrinanareo mivadiny hitondrany an'le mpivarotena. Mazaky ianao mijanona, tsy mazaky ianao eo. Aonao zay izy
atramin'ny fianakaviany momba an'le rahalahy le anabavy amin'io tsy mba misy momba azy na nyray ary tany am-piangonana izy no nitarainy de rehefa mitarainy izy inona moa ny azonay tenenina rehefa tsy zaka ny anabavy de ialao rehefa tsy zaka ary de ndana manompo ny tompo ianaoko inona moa zany ny azo atao na mivavao amin'ny vadinao mba ho tonga saina izy mba hiova fo izy de netan'le anabavy amambavaka taty ariny de ohatrany tonga saina ihany ray aloha le vadiny mitovy aleloia aloha zany fa za zany mandinika an'izany ry havana de mieritreritra manao hoe za zao ve paster Odandry na tena ifokarongona marina mafy tsy hitady loza am'izany foka sigara ary tamin'izany mbola tanora mamoaka an'iny amin'ny orona tsy haiko to de ohatrany mamay be zany izy de ohatrany tsy haiko hatramin'ny mamoaka sazavy voansery fa tsy haiko hatramin'ny mamoaka an'iny de any ka tsy nahazo fiany tamin'le sigara de niala kory tsy hoe tsy nanota fa nanota ohatran'ny olon-drehetra fa noho le amin'ny fahasoavan'Andriamanitra de mba mivonjen'Andriamanitra za tso ve na de mifely tsara tary azy any tanàna de andeha ampirafy ny vadiko sanatrian'izany andiaka vehivavy hafa décision ry havana amin'ny fahamasinana misy olona ndray fanapa-kevitra hijoro amin'ny fahamasinana ve reny manangatanany reny hitondranao any amin'ny anjara voatendry'Andriamanitra hitondranao any amin'ny voninahits'Andriamanitra atao amainina mafy tsara alleluia alleluia raha lasy anabavy rehefa enao any amin'ny takona any ny teny hitarafana fahamasinana fa tsy eto masina be daholo eto lava zipo daholo ny vehivavy eto montina daholo ny lehilahy tsisy mijerijery vehivavy zany eto ary raha mijery ary atao de mijery hoe anabaviko reniko zanako io fa ny velany any ny hitarafana anao ohatry ny ahoana ianao mandehandeha any ohatry ny ahoana ianao rehefa mifanena amin'ny vehivavy ohatry ny ahoana ianao rehefa miona amina lehilahy ohatry ny ahoana mifidobodoboka amin'ny fonao eo ny hitarafan'Andriamanitra fa ianao voaroboka ao anaty fakapanahy votsotra no avinao ray manontolo raha lavo tamin'ny vadin'ny Potifara Josefa lasa mpanapaka izy sa tsy lasa tsy lasa izy petrapetraka amin'ny velam-pandroka ny rahalahiny potika tanteraka amin'ny fiainan'i Josefa raha lavo tamin'ny fitsangatsangana izy fa isan'andro manoloana ny fotoana amin'ny vadin'ny Potifara tsy foana ny navaliny tsia ndao hiaraka hoa tsia ndao mo hiaraka tsia tsy onke Potifara non ninninona mitenen'ny vadin'ny Potifara oh sanatria amiko ny anao an'izany fahotany zany eo anatrehan'Andriamanitra tsy vadin'ny Potifara ny natahorany fa iza ny natahorany Josefa n'Andriamanitra eo ny direktsika miteboka farany de hifarana raha tianao no lasa lavitra mila manana fahendrena ianao ary mila manana fahazava-tsaina atao aleloia mafy zany mila manana inona ho ianao azavady ndao jerentsika ny salamo faraika amby folo am'zato andininy 10 de noabolana toko 7:10 de ilaza aminao témoignage vitsivitsy a de hifarana ny tenin'Andriamanitra salamo faraika amby folo am'zato andininy 10 ahoana ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny anaran'i Jesosy tapany voalohany ihany ny fatahorana an Jehova no fiandoham-pahendrena fahalalana tsara nanan'izay mankatoa azy zany maharitra mandrakizay ny fiderana azy manampy an'izay oabolona toko 7:10 ahoana ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra naran'i Jesosy ny fatahorana an Jehova no fiandoham-pahendrena ary ny fahafantarana ny ray masina no fahazava-tsaina sina aleloia mafy zany sina aleloia resy lahatra tsara zany zay andray fahendrena sy fahazava-tsaina amin'ity fotoam-bavaka androany ity ho lasa lavitra ianao ho tafita ianao ny olona manam-pahendrena tompo tsy hijanona amin'ny toerana misy azy io fa tsy maintsy hiakatsakatra ny toerana misy azy atao amainina mafy fa tsy ampy zany aleloia ahoana ozy nefa amin'ny baiboly ahoana ny fomba azahoana an'izay fahendrena zay inona ozy ny baiboly ny fiandoham-pahendrena atao mafy tsara inona ny fiandoham-pahendrena fatahorana an Jehova anontaniana akaikinao ianao io ve mba matahotra an'Andriamanitra hoe mba tena misy tahotra an'Andriamanitra ve ao anatinao raha ray ahoana ozy izy Jehova teo mba matahotra an'Andriamanitra ve anao mba misy tahotra an'Andriamanitra ve ao anatinao ao fa zany tompoko ny fiandoham-pahendrena mbola verika any
ianao any amin'ny fiarahamonina io any ny tarafan'Andriamanitra hoe mba misy tahotra an'Andriamanitra avy any aminao. Rehefa ianao mivavaka aty am-piangonana, tahotra pastera ve anao anatinao sa tahotra an'Andriamanitra? Tahotra olona ve sa tahotra an'Andriamanitra? Ny olona ngere olona mbola averiko aminao ihany. Ny olona raha hamono anao izy dia tia tenanao ty ihany ny azo ny vonono. Fa ny fanahinao tsy misy manam-pahefana amin'io afa-tsy Andriamanitra rery ihany. Andriamanitra manam-pahefana hanary anao any amin'ny elo. Andriamanitra manam-pahefana hampandovanao ny lanitra. Ataovy aleluia mafy zany. Mba asio tahotra an'Andriamanitra ry havana ny fiainanao any amin'ny fiarahamonina rehetra misy anao. Ao an-tranonao ao asio tahotra an'Andriamanitra. Ataovy aleluia zany. Fa tena tarafin'Andriamanitra io, jeren'Andriamanitra io, arahan'Andriamanitra akaiky mihitsy ianao. Ohatry ny ahoana ny fiainan'ity lehilahy ty, ohatry ny ahoana ny fiainan'ity vehivavy ty. Mba matahotra an'Andriamanitra ve izy sa tahotra olona? Dia ho mason'ny olona ohatran'ireny tena mahafinaritra ireny, fa any ambadika any sa manota, any ambadimbadika any sa manao zavatra hafahafa. Isana bavikely anankiray izay, zanakam-panan-karena tena bavikely ty tena manan-karena ny ray aman-dreny, satria za efa nitokana ny tranony zareo, tsodrano ny tranony zareo. Tamin'ny mbola tany fotsiny le izy dia efa tonga teo nangady fototra nivavaka ho an'ny fananganana. Vita le trano, villa amin'ireny le 3D reny, le tsara be reny, za no nitokana an'le trano. Anakam-panan-karena le anabavikely io. Fa ianao nareo ty, izy io hatrany amin'ny fahatanorany, hatrany amin'ny mahazatovavy azy no efa nijoro tamin'ny fahamasinana. Isaky mahita azy dia lava zipo kely foana. Tena afaka tena mizesta mihitsy izy za tsy miteny aza manao talon manaova fa tsy maninona, fa milamina tsara, fa miaraka amin'ny balerinina kely foana izy rehefa mandeha any am-piangonana. Inona ozy nareo mba zavatra tena mba nandanin'ny fahatanorana? Io mianatra amin'ny toroteny io dia manaraka an'ireny mpanompon'Andriamanitra efa lehibebe reny. Atao aleluia mafy aloha zany. Dia mianatra amin'ny toroteny. Za nahita azy tamin'izany fotoana zany hoe ty hoa lasa vadina paster ty. Aika izy tsy lasa vadina paster, fa inona ozy nareo nampianariny ray aman-dreniny izy. Tanora rehefa mba miakatrakatra amin'le fahatsara-tare iny dia mandeha any amin'ny falotona manao adaladalana maro isan-karazany. Fa le anabavikely laniny tamin'ny fianarana fitantanana orinasa ny fahatanorana, in'le fahatanorana kely. Inona ozy nareo? Na vita fianarana momba ny fitantanana orinasa izy, ingénieur, nefa mbola 4 taona. Firy taona hoe azavady? 24 ans, 4 taona. Amin'izao tsika miteny zao, manana orinasa io anabavy io, dia nanambady mpanompon'Andriamanitra, matahotra an'Andriamanitra ihany koa izy. Fa le rahalahy zany manana ny orinasany, le anabavy manana ny orinasany. Atao amainina mafy zany e. Tena miaiky aho hoe 24 ans dia manana orinasa. Zao no teneniny tamiko, nivokatra vokariny amin'ny orinasanay paster ozy izy miaraka amin'ny mpiara-miasa amiko any amin'ireny grande surface reny ozy izy ny anondrananay ny vokatra nivokarinay. Any amin'ireny station ana Jovena reny no mandray an'ny vokatra vokarinay. Any amin'ireny hôtel lehibe 3 étoiles 5 étoiles any ozy izy ny manjifa ny entana amidinay. Manana inona izy? Fahendrena. Manana inona ihany koa? Fahazavatsy. Taovy aleluia mafy zany. Misy inona atao anatin'ilay anabavikely? Misy tahotra an'Andriamanitra. Tsy tahotra ny ray aman-dreniny. Ny ray aman-dreniny dia mandefa azy, midana rano asan'Andriamanitra, midana ray anatra, fa tena tahotra an'Andriamanitra ny nameno an'ity anabavikely ity. Amin'izao tsika miteny zao, mpampiofana olona, iofana hitantana orinasa izy. Ny ray andro zay nila fanampiana taty amiko izy. Ahoana paster ozy ny azahoana an'io trampokona lalan-kely io, fa anao fampiofana an'izay ozy izy. Za zany nieritreritra hoe olo-kafo nalalako an'le tantara dia zao. Izy efa niresaka tamiko hoe izy ny anao an'le fampiofanana. Manontany foana, fa izy ao ny anao an'le fampiofanana. Ao le olona ozy izy, ao le olona paster fa ahoana ny azahoana an'le trano. Ndao aro fa zany negosia amin'le tompon'le trano. Azo le trano. Lahatra atao velan'le trampokon'olona lalan-kely amin'izay reto olona iofana. Misy olona efa 40 ans 50 ans, reny olona mihaja be reny, miaraka amin'ny costard, miaraka amin'ny valise diplomate, miaraka amin'ny tena manama izy azy daholo milahatra eo velany. Ozy amatsialy le anabavy satria natahotra. Iza ho any anao an'le fampiofanana ho fa sao dia hafa baraka eto. Za paster ozy izy ny anao an'le izy. Atao aleluia mafy zany. Iza ho ny anao an'le fampiofanana fitantanana orinasa? Izy. Fa ahoana ho any avitanao manao an'izany?
za ige paster ozy izy nampianariny ray aman-dreny ko hitantana orinasa manana diplôme ingénieur ozy izy zany veo a sady nydiniako ambony ambany mbola balerinina ihany mbola andovany fa balerinina efa mihajahaja jereko ambony ambany jesosy fa 4 taona ho ay ianao farany tsy arotsony 4 taona ianao 4 taona paster ao aro fa izany teny am'ireo olona ovelany eo reo a satria izy mbola nanomakomana an'le fampianarana tato anatin'le trano de zany no niteny tamin'ny tany ivelany ao fa afaka fotoana foy a de hiditra nareo anatin'le fampiofanana fa miandry fotoana kely fotsiny le olona zany miandro izany ianao an'le fampiofanana nandeha le fampiofanana afa-po daholo mipiofana rehetrarehetra ataovy aleloia mafy eritreretonareo fa ny fampiofanana ataony de zao manangana orinasa miainga amin'ny tsy misy nininona fa 0 ariary ahoana ny efanao manangana orinasa nefa tsy misy ariary eo ampelantananao inona ny ilaigny fahendrena sy fahazava-tsaina ataovy aleloia mafy zany tampy ty fotoana ty maro aminareo ny andray fahendrena avy amin'Andriamanitra andray fahazava-tsaina avy amin'Andriamanitra reny manao amainy reny omena Andriamanitra aloha ranom-pahendrena mena Andriamanitra fahazava-tsaina ahoana nefa ny azahoana n'le fahendrena ahoana izy teo mila misinina ao anatinao ao aza olona ry havana ny atahorana aza pastera ny atahorana zany ke raha manao mission aty tsy hoe ny ray aman-dreny pasteur ertina na pasteur atovy na pasteur nina conseil pastoral namako no atahorako fa za raha manao asan'Andriamanitra aty Andriamanitra no atahorako raha lasy anabavy ataovy aleloia mavy enkaneo voaray anao zany fampianaran' zany manomboka androany hitahiry fahadiovam-po foana ianao na iza tsy tianao sy manisy ratsy ianao ihany koa le andray fanapahan-kevitra iaina amin'ny fahamasinana mila amainina faran'izay mafy ary raha tianao ny anapahendrena anana fahazava-tsaina mila miaina amin'inona ianao fahatahorana an'Andriamanitra fahatahorana an Jehovah ataovy aleloia zany tanao na fidiranao mivavaka io ary asio fahatahorana an'Andriamanitra atao amainina mafy zany aza zay tianao hidirana ny idirana de tianao hivoahana ny ivoahana aza manao hoe mbola fitariana fotoanao zao fa alolo iodikodina kely alolo andendeha kely alolo hisotro kafe alolo hihinana composé de zay vao miditra aty tsy zany no izy Andriamanitra mahita hatramin'ny fianganao any an-trano makaty am-piangonana Andriamanitra mahita amin'ny fanoloran-tenanao any tokantrano sany amin'ny fiarahamonina misy anao any atao aleloia mafy zany atao aleloia resy lahatra tsara zany vonina velo ianao andeha amin'ny fahatahorana an Jehovah manomboka androany amen sa tsy amen vao manapa-kevitra fotsiny hoe za iaina amin'ny fahatahorana an Jehovah de no ty efa manomboka miandoha ao anatinao amin'ny fahendrena ary ny olona manam-pahendrena ohatran'ny Joseph ataovy aleloia zany inona ozy nareo no namarana n'ity tantaran'i Joseph ty nanofo Farao Genesis 2:7 farany ty de ivavakintsika Genesis 2:7 ohatry ny ahoana izy inona ny zavatra nitranga ohatry ny ahoana ny fahendrena tao anatiny Genesis 2:7 andininy fa 7:30 ka hatramin'ny 9:70 zao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy ary sitraky Farao sy ny mpanompony rehetra zany hevitra zany de ho Farao tamin'ny mpanompony ahita lehilahy tahaka an'io zay manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny va isika ary ho koa Farao tamin'ny Joseph satria nampahafatarin'Andriamanitra anao zany rehetra zany de tsy misy lehilahy manatsaina sady endry tahaka anao ataovy amainina mba ho ianao ny olona ohatry zany ahoana ozy izy Farao mantsy azy 9:70 koa ianao no anapaka ny atao tranoko ary araka amin'ny teninao nitondrana ny oloko rehetra ny seza fiandrianana ihany no alehibe no ianao atao aleloia mafy zany nanofo Farao tsaka kely amin'izay nitsaka tsara aty maso rehefa nanofo Farao inona ny nofony Farao ny ainga avy tao amin'ny reniny ranony ely misy omby matavy 7 tao arinan'iny de ninana teo mibararata teo lay omby vavy 7 matavy be niakatra manaraka an'iny omby vavy 7 faran'izay mahi de nohaniny sady ratsy tare nohaniny reto omby vavy matavy be reto tao arinan'iny nahita salombary 7 vokatra izy mavokatra tsara tao arinan'iny de nahita saloim-bary maivambo sady ratsy de nateliny ty le maivambo ty lay saloim-bary 7 vokatra tapitra ny nofon'ny Farao nampitebiteby azy zany natsona ny omby asy avinareo aty atsona ny olon-kendry tao Egypte natsona daholo ny manam-pahaizana rehetra natsona daholy reo membre ny gouvernement rehetrarehetra avinareo mba
azavao amiko ny dikany nofo fa tena mampitebiteby ao izy tsy mampahita tory a ampiasaony fahaizanareo atsony Andriamanitrareo mba adikao amiko zany nofo zany fa tena mampitebiteby a ny omby asy tsy nahita vahaolana piskidy tsy nahita vahaolana reo milaza zolokendry tsy nahita vahaolana fierevitra amin'ny mpanjaka fierevitra Farao fa mpitondra kapoka ny aragaja tamin'ny Josefa atao hatramin'ny maizina no niteny tamin'ny mpanjaka manao hoe ory mpanjako mahita olona afaka andika ny nofinao ao izy ataovy aleloia aza izy io lehilahy io azavady Josefa tononoko aminaran-tsosy fa ny amin'ny fiarahamonina rehetra misy ianao no tsongain'ny olona ilaza zavatra ianao no tsongain'ny olona noho ny amin'ny fahendrenao anatinao noho ny amin'ny fahazavatsainao anatinao any ampianarana ho an'ny tanora mijoro amin'ny fahamasinana manana fahadiovam-po manana fatahorin'Andriamanitra mba holohany ianao fa tsy ho rambony ary ambony fa tsy ambany amen ve engany eny zanako zao fiangonana zao mba hitana ny laharana voalohany daholo amen ve mitaranakao ny isan'izany raha lasana bavy ataovy amenna raha mbola tsy reraka inona ny zava-misy nampiatsonina Josefa izy avy any an-trano maizina iny izy nanolo tena atao an-trano maizina ko aiza moa tsy maintsy Jesosy sisa nantenainy Andriamanitra sisa Andriamanitra ny antera za Andriamanitra na de aletika aza noho ny amin'ny fahamasinana aletika noho ny amin'ny fahadiovam-po za mbola hijoro amin'ny famponanao izy mivavaka atao an-trano maizina iny nampiatsona daony ianao fa mitady anao Farao fa ahoana dao aloha vaina daolo ny akanjonao fa tsy mety tony akanjo nagavy tony raha iseho anatria amin'ny Farao nalana ny akanjo mena akanjo tsara ny sorona ny volo tsy maintsy solaina ny loha rehefa andeha iona amin'ny mpanjaka dia asiana satroboninahitra miaraka amin'le ohatran'ny dore eto iny ohatran'ny an'iny dia atsofoka le satroka mandeha izy nentina teo anoloan'ny mpanjaka ianonareo te zao ny ambaran'ny ten'Andriamanitra misy olona mailaka amin'ny asany va ozy izy amin'ny rarahany va tsy hojoro anatrian'ny olona ambany izy eo anatrian'ny mpanjaka no hijorony ataovy aleloia mafy hoavy fotoana ianao miaino androany io isehatra any amin'ireny toerana goavany reny mba hanana toerana any amin'ireny androm-panjakana sy ny sisy reny raha toka tsy mpanompon'Andriamanitra tsy pasteurany ny atsonanao dia mba ho isan'ny olona hanana ny maizy azy eto amin'ny tany sy ny firenena ianao reny manao amen reny ho tanteraka aminao za amen ve mba mailamailaka fa tsy mila malemilemy zany rehefa manao zavatra sa tsy zany ve inona ny zava-misy tonga teo anoloan'ny Farao izy dia nanomboka nandika amin'izay zao ny tenen'ny Farao ianao ny mahay mandika an'izany nofoko zany dia nazavain'ny Farao le nofy zao le nofo izy izy fa adikao ary rahainao namaly Josefa manao hoe tsy misy avy amiko zany ozy izy fa avy amin'Andriamanitra ny fahaizana mandika an'izany nofo zany mbola manetry tena ihany izy eo anatrehan'ny mpanjaka izy tsy nanteny haitsika eo kapokatsika eo tsika manana ny potentiel eo ananatsika zany kapasité zany tsy mirehare ny olona manam-pahendrena fa milamina foana izy atao aleloia mafy tsy mizaozao tsy miedinedina tsy mieboebo fa feno fanetretena nadika any amin'izay ny nofinao ry mpanjaka ozy izy dia mitovy ihany na le voalohany na le faharoa le omby vavy fito matavy sady tsara tare dia fito taona mahavokatra hitsangy eto amin'ny tany Egypta ny omby vavy fito mahi dia maneho fito taona mosareny dia ohatr'izay ihany koa izy ilay saloim-bary fito mahavokatra sy saloim-bary fito maivam-bo fito taona mahavokatra fito taona mosareny dia ozy Josefa mila mitady olona manam-pahendrena sy manatsaina ianao ry mpanjaka anangona ny vokatra rehetra mandritra ny fito taona mahavokatra mba hisy hoan'ny firenena rehetra amin'ny fito taona mosareny ataovy aleloia mafy teneniny akaikinao jereo ny fahendren'ny olona hoe ianao rehefa manam-pahendrena ilaina ianao eto amin'ny tany sy ny firenena ilaina ianao nivon'ny fianakaviana ilaina ianao nivon'ny fiarahamonina reny olona ilainy reny manao amena mafy tenenina manao ilaina ianao manomboka androany hoe satria mana pahendrena sy manana fahazavatsaina zao ny tenenin'ny Farao miara resy lahatra daholo Farao sy ny omby asy hatramin'ny omby asy keo raha nikatokatoka mihitsy amin'ny lohany hatramin'ny piskidy ny aiky tena mariny zany nanaiky ny rehetrarehetra ozy izy Farao ozy izy mantsy mpanompony izy tsika ozy izy nahita lehilahy tahaka an'io zay manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny
ka noho izany Josefy satria Andriamanitra efa nampafantatra anao an'izany rehetrarehetra izany dia tsy misy olona manatsaina sy manam-pahendrena tahaka anao eto amin'ny tany Egipta. Noho izany dia ianao no hanapaka ny ao an-tranoko rehetra. Atao aleloia mafy. Nareo nasaiko mamaly taiza izy nanapaka tamin'izy tonga tao amin'ny tany Egipta voalohany. Iza manan-karena kokoa Potifara sa i Farao? Niakaja ve ny fiainan Josefa sa nidiny? Niakaja ve ny zavatra mitantanany sa nidiny? Niakaja. Ohatra mahita ao an'ny mpino aty Iosy sy ny mpanompon'Andriamanitra mpiara-miasa rehetra ny olona sy ny diakona sy ny osorana rampitso. Ohatra mahita fiainan'olona miakatsakatra. Kana dia misy taona ary, enoy aloha, kana dia misy taona ohatra midina kely, tsy midina ilatsaka tanteraka io, fa makabana hiakatra amin'ny ambonimbony kokoa ny ray. Iazakazaka ny asan'Andriamanitra ty Iosy, iroborobo ny asan'Andriamanitra ty Iosy, satria Andriamanitra anome fahendrena amin'ny mpanompony, anome fahazava-tsaina amin'ny mpanompony, ny vady amin'ny mpanompony, ny mpanompon'Andriamanitra l'olona sy ny mpiara-miasa rehetra, ho fenon'Andriamanitra fanampahendrena, fanahy fahazava-tsaina, dia kely ny andohanareo fa lehibe ny afaranareo. Ny kely ho tonga arivo ary ny firenena malemy ho tonga firenena mahery. Atao aleloia mafy. Amin'ny tany io namanao mino an'izany ve anao e? Haleluia. Tongava amin'ilay toerana izay tian'Andriamanitra isy anao. Le tanjon'Andriamanitra efa nieritreretinao anao ho any mihitsy ho lalanao io raha lasa anabavy. Fa tsy maintsy resena aloha ny famisaviana, resena aloha ny tetikadin'ny fahavalo, ho potena ny herin'ny maizina rehetrarehetra, tsy ho azo sakanana tsony ny fiainanao, tsy ho azo barena tsony ny fiainanao, tsy ho azo tohanana tsony ny fiainanao. Atao aleloia mafy. Ahoana sy Farao, ianao no hanapaka ny atao tranoko rehetra, ary noho ny amin'ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra. Tsampony aleloia anareo. Ahoana izy? Ianao manapaka ny ao an-tranoko rehetra. Dia ny oloko eto Egipta, ianao no mitondra an'ireo rehetrarehetra ireo. Ataovy aleloia mafy. Ny seza fiandrianana ihany no, ahoana izy? No alehibea no ianao. Ny sezany fotsiny sisany tazomin'ny Farao, fa fitantanana ny raharahany Egipta rehetra, iza no nitondra azy? Lay lehilahy naletiky ny rahalahiny tany naty lavaka, lay lehilahy namidiny ny rahalahiny ho andevo, lay lehilahy zay no ampangaina fa mpanolona vadin'olona sady mpangala-badin'olona. Hitanao amin'izany? Hainao zany raha mijoro amin'ny fahamarinana, mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mijoro amin'ny zay lazain'Andriamanitra, ho reraka ho azy manenjika anao, ho reraka zay manisy ratsy anao. Ianonareo ty rehefa lasa mpanapaka amin'ny tany Egipta Josefy, iza menatra voalohany? Mbola tsy ny rahalahiny aloha, satria ny rahalahiny tsy nahita azy, fa vadiny izy aloha menatra voalohany. Menatra mihitsy vadin'ny Potifara. Andriamanitra, le olona nampangaiko, le olona nijoro tamin'ny fahamasinany, joro tamin'ny famponany Andriamanitra, nolazaiko fa mpanolana. Afa-baraka vadin'ny Potifara. Fangamba naniseo eo anatrian'ny Josefy ary tsy vita antsony. Eno ity, re olona nanisy ratsy anao, menamenatra atoato, menamenatra atoato, tsy ajery anao atoato. Enao ialoha nge, enao amin'io mitaingina fiara amin'le fiara tsy mataho-dalana. Izy mandeha tongotra sady miantsena amin'le harona rovotra. Menamenatra izy mitsena, oy, ino le olona nasiko ratsy, ino? Ary to matavitavy izy zany, Andriamanitra. Ohatrany to metimety be mihitsy izy zany. Zany mihitsy io fiainantsika io. Zay nanisy ratsy atsika rehetra, menamenatra mahita atsika kehitriny, menamenatra mahita atsika kehitriny. Atao aleloia za! Tapimbavy reo avanao maivava sy mavesatra amin'ny tenin'ireo, isaka miteny aminao dia teny marary, teny manindrona, fa atao tapimbavy izy, itapimbavy izy, ikombona amin'ny vavany. Tiveo izy ny lasa tafita eto amin'ny fianakaviany, tiveny lasa mamiratra indrindra eto amin'ny fianakaviany. Ho avy amin'ny fotoana, zay mataon'ny tompo taminay ho ataon'ny tompo aminao. Talohantsika makany ambanivohitra, mandeha ditongotra le retoro lalana adiny 4, tsisy pitsena na ray ary. Fa zao tsika makany ambanivohitra, miaraka amin'ny fiara tsy mataho-dalana makany ambanivohitra, reny ny mpiaramonina, reny ny fianakaviana, mitsena anay amin'ny angady aninona, satria ny lalana any aminay mbola secondaire be leny, mbola le lalana tany be reny, dia anamboatra lalana, taloha iza koa ny anamboatra ny lalanao io. Ianao ary sady mandeha tongotra miaraka amin'ny kiran'ilona, fa amin'izao reny tadafara, le tadafaranao andeha eo alohanao miaraka amin'ny 4x4. Ay, anao mba nary
ty zanako ry pastera aolombarina aolosoroana kely fa sao de latsakatonareo izy indray no mikarakara ny lalanao nefa reny rehetrarehetra hoe may vava be mihitsy taloha teneniny akaikinao iova nge ty tantara ty misy olona mino an'izany ve eto amin'ny trano vavana vaon'olo kiosy iovy ty tantara ty ren'olona meme atsika reny manenina raha mba mity taony ty mba misy milahatra maromaro atao velany ato ren'le fiara mba manome voninahitra an'andriamanitra eny vitan'andriamanitra ve zany sa tsy vitany mety misy eo zao fa moto bisikleta nisy nanatsofoka teo hitako faraparany teo iny mitozika masasany antsika ohatrany tsy possible ke paster sady zay olona tsy nahita fianarana tsisy idirany zany ny ilaina de zao fahendrena sy fahazava-tsaina atao aleloia mafy isan'ny voninandray an'izay fahendrena sy fahazava-tsaina zay raha lasy anapavy malala voanananao io ary rehefa mivavaka rehefa avy eo aza le vavaka de mierika tsy de mitodika ery de manana de manamboatra zipo de amboarina nefa tsy hita hoe makaiza hodina makaiza le izy amboarina saron-do amboarina kely ny any fafana tsy amboana de tsy haiko e tsy hitanareo reny rehetrarehetra reny sady fandanidani-potoana no tsy fahamatorana ra-panahy ny ilaina androany fanapahan-kevitra hijanona amin'ny fahadiovam-po ataovy aleloia mafy fanapahan-kevitra hiazona amin'ny fahamasinana mbola mainina mafy koa zany fanapahan-kevitra andeha amin'ny fatahorana an Jehova ao ve zay olona zay azafady ho an'Andriamanitra mivoninahitra zay ny afatra ny tompona apetrany tato anatiko sy tsy azoko ampiana itsony fa mihoatrako ny fotoana zay nitoriko taminao ny tenin'Andriamanitra raha voarainao za mitsangana eo amin'ny toerana misy anao vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety izy mba asitrana Aku nanisik ampunya palai aminira